amin'ny fifaliana lehibe androsoana toetrarantsika indray amin'ny teny itya ie tonga amin'ny fotoandrayntsika zay rosotsika amin'ny fampianarana alarana faharoany amin'ny anio zao saingy ny androany moa zany dia somary miova kely mihitsy ny fampianarana iditra kely amin'ny resaka hafa ndraytsika fa ito ihany hoe ny fampianarana io rehefa aveo zany ampifaliana no androsoana tokatrantsika ny amin'ny teny itya fampianarana alarana faharoa indray ny rahantsika indray a ny ambassadeur ny Osoa Siadia Elian no miaraka amintsika ny amin'izao anio zao a dia irotsika ny amin'ny teny afaka mandefa fanontaniana reo rehefa tapitra ny fampianarana amin'ny larana telefona amin'ny WhatsApp zany azo ataonareo SMS azo ataonareo appel akory fa za tsy mandray appel zany fa ataotsika SMS araka efa mipetraka ao amin'ny tele io zany izy dia mba somary mijery teletele moa zany tsika ny tokantrano any dia amin'izay rehetrarehetra zay dia irotsika hoe inona zany ty hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana manerana an'izao tontolo zao ty mikasika ny ady sy ny loza tena misy hafatra mihitsy no ampitaina matoa zany miteny eto ny ambassadeur ny Osoa Elia dia tena misy hafatra misy teny mandeha dia manapita an'izay teny zay amin'ny filoham-pirenena rehetra amin'ny olombelona rehetra fa le filoham-pirenena moa tena voateny direct satria izy tena mandray an-tanana ny zava-drehetra dia izay no hitenenany Elia hoe ianio ny teniny Elia engany hoe mba haino nareo sy mba ho tafahaino ihany koa mba hampitapitao any amin'izay rehetra président-nareo any zao teniny Elia zao fa sao dia tsy hoeniny intsony ka honenina ihany rehefa tratran'ny zatra hitrangorinao zay ny antony mahatonga na mandefa ny hafatra baiko n'ilay naniraka ilay namorona anareo hoe ampitaonao zao teny zao dia tonga manapita zany voalohany aloha hitantsika ny fihetsiketsehan'ny Rosia zay teny efa tsy hitan'ny olona tsony zay atao a malitsika nandre vaovao zao ho an'izay ny hainy vaovao fa nanao fanambarana mihitsy ny Amerikanina fa matahotra dia matahotra ny ataon'ny Rosianina zareo a ary ohatrany hoe mitady andray fepetra zany ho amin'ny hoe tena hiady mihitsy ny ve ny hafaran'le sary nefa tsy maintsy miady moa ny hafaran'le sary zay aloha dia efa teneniko mihitsy tsy maintsy miady ny hafaran'le sary satria tsy hita hoe atao ahoany nefany eo anatin'izay mihitsy no mahatonga ny Elia miteny zany hoe mialohan'ny hanaovana ny zahatra hita zay ho ataonareo any mba hainy olo ty teniko ty mba hainy olo ty teniko ty jereva aloha ny teny satria raha raisiko fotsiny zao nareo amin'ny otanina nareo Amerikanina mpitarika azy zay somary ohatrany sitaka kely moa zany filoham-pirenena Donald Trump ny sitaka kely dia ohatrany hoe mianana kely ny Europeanina taritin'ny Frantsay ny dolarana sy ny anglisy ny manarakaraka hoe inona ty zatra mahazo ty satria ohatrany sitaka kely dia misy korotana tsy mazavazava tsony dia zao lazaiko anareo ianareo zao no tena tratran'ity problème maneran-tany ty dia zay le ampandrenesinareo mariko tsara fa zany Elia zany tsy momba Rosianina zay aloha dia efa mariko hatraty amin'ny voalohany tsy momba zany Elia zany saingy fantatry Elia ny tantaran'izany Rosianina zany dia zay io ampitay aminareo hoe aza mba miady amin'ireo raha mbola azo atao fa tena potika ianareo tena mananatra ale hoe zay mihitsy le ho azavaiko eto hoe maninona moa zany no teny an'izany aminareo satria matoa amin'ny teny misy zatra efa fantatra ary tena efa fantatra ary tena fantatra ary zay no ampitaiko any aminareo rehetrarehetra hoe raha mbola azonareo atao ihany tsy miady amin'ireo raha tsy hoe izezy tamin'ireo nareo dia anareo zay efa miteny hoe tena tsy azo atao ny miady amin'ireo dia zay ny anomezako an'le fanazavana ary anomezako anareo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra fa na ianareo Amerikanina nge tratra n'io tenin'Andriamanitra io ambeny ny ondrikely ambeny ny zanak'Israely tahaka ny fiambina ondrikely dia tokony nareo ny ambina azy tratra n'io tenin'Andriamanitra io donange nareo amin'ny otanina ao zay na ny frantsay na ny anglisy rehefa nidaroan'ny iranianina Israela tamin'le farany teo iny ngamonareo tsy niambina ny israelianina tamin'iny nasianareo bouclier anti-missile mihitsy ny tao Israela tamin'ireny mba hiarovanareo ny israelianina nefa dia tenin'Andriamanitra nge ny miatra aminareo amin'ireny sary reny donge avakentsika tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko firy moa zany Jeremia 31:10 zao nge efa miatra aminareo ty teny ty
de tenyio Andriamanitra io zao ampiarinareo zao a de io le ampitaiko aminareo hoe dieny mbola tsy misy zahatra ho ratsy aloha de manapita teny ihany aloha Elia hoe tsy aleo ve mipetrapetraka tsara ihany raha mbola azo atao ihany mipetrapetraka tsara fa zareo moa zany rehefa teo maty melohan'ny fotoana de zay zany naoarany Jeremia 31:10 menao ny tenin'ny avà ianareo jentilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka any lavitra any zany ka atao hoe izay nampieliny Israely no anangona azy indray a sady hitandrina azy a toy ny fitandriny mpiandry ondry ny ondriny ka nareo no le nampeliny Israely hatramin'izay de ianareo zany ny voadidin'Andriamanitra eto hoe ambeninareo reo Israely reo ka angamozy nareo sao tsy niambina anazy tamin'ile nidaroan'ny Israely iranianina teo miara-niambina daona nge ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Allemagne samy miara-ny kondona nandefa fitaovam-piadiana niarovana ny Israelianina daholo nareo amin'io tany de nareo nge tratra an'io tenin'Andriamanitra izy miatra aminareo io tenin'Andriamanitra io mazava zany fa tahaka nio ampiaranareo ny tenin'Andriamanitra io koa no hiatra aminareo ty teny ty rehefa tsy tonga sainareo fa za tena miteny tsy azonareo hidivana mihitsy zany reo sy zany fahafatesana ho anareo ny fidivana amin'io ka matoa zany ny rany Elia iteny hoe danger ho anareo nge fa tsisy solution ntsony io a de samy mieritreritra ny dikan'izay samy mieritreritra ohatra zao nareo zao niteny nalaza be tamin'ny 2012 indra tsy diso a teknisianina le hoe hipoaka amin'ity tany ty nisy tany ngeda be teorita ngeda be dona amin'ny tany de hoe tapotra ny tany fa fin du monde misy nitsaminaminany hatrany amin'ny foko maya le atahoranareo ny teneny hoe foana ny tany fa tonga ny fafany de samy efa niarinakanina daholo ny olona efa samy nanao zay mety daholo ny olona hoe farana ny tany be de be ny firena tena natahotra be satria ny manampahaizana mihitsy no miteny hoe teny amidona amin'ny tany ero de tena ipotika ny tany Eliarery no niteny tamin'izany hoe tsy misy loza hipoka amin'ity tany ty zany tsy misy niniseho zany eto de tsisy niseho tokoa teo amin'ity tanynareo ty a saingy tsy manety ny teniny Elia ny olona tamin'izany fotoana zany mandraka androany ka tsy mampanininy fa zay voalahatra ho any aminay kosa aloha meno ihany fa am'izao sisa zao kosiny a mba manafatra ihany a hoe aleo mba eno ihany ny teniny Elia sao de mba tokony hoenona am'izay ny teniny Elia fa iny moa de anjaranareo ary zay lay hoe afatra ho an'ny mpitondra fanjakana manirana ny zoto zao mikasika ny ady sy ny loza zay zany no fampidirana hoe fa nahita zany nareo zay hoe misy vavolombelana refa ary nahenao an'izany tengo zany zo tontolo zao azy inandrea ho any am'izay rehetra mba afaka niaino n'izany teny zany fa ny androany koa moa de fa izao tontolo zao mihitsy ny efa nataon'Andre efa natao mihitsy ny fanambarana tamin'ny alalan'ny publicité ndomboka tamin'ny atoandro tamin'ny 1:20 teo ngamba ny publicité nomboka nalefa iny mandrak'izao ariva zao mandrak'izao alina zao zany any hoe efa nandeha teo amin'ny adiny valy teo zany de tokony mba miara-mahita zany tsika nidikan'izay faravaratsany zany mba miara-mandrea ary mba mpitapitao any hoe afatra ho an'ny filoham-pirenena mpitondra fanjakana ho an'ny olombelona rehetrarehetra teniny Elia zay lay hoe tsy manao na inona inona hiava tompony maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony hoe ity ny hevitra io Andriamanitra io a ka mba tonga saina zany ianao nidikan'izay ay zany de mbola fampidirina daholo hiditra am'izay tsika eny amin'ny hoe nilozanjony tany fa misy inona ary inona ny hitrangany hoe tena loza be ao am'ty tany ty fa naninona da ohatra tsika maky tenin'Andriamanitra am'izay ry a mikasika ny am'izay loza zay a vakitsika voninahitra dadanala ava de miditra zany teknisianina am'lay ina moa zany am'lay fanaovantsika ny asatsika zany a somary lavalava aloha le izy satria tena zavatra koavana be kosa ny ve no resana de ahoana moa tsika ny tsy atao lavalava kely izy de zao voalohany indrindra efa tenin'io Andriamanitra mihitsiny a ny hoe lozanjoan'ny tany ary meko inona ny antony tonga ny lozana anjoan'ny tany a de ny fanoeranareo an'lay Yahosoa lay ny rahany eo Andriamanitra Abrahama io lay ny teny hoe aza manota intsony satria tsy tia fahotana mihitsy io Andriamanitra Abrahama io zay aloha de efa ampiteny anao katsika eto hoe
zany Andriamanitra Abrahama zany dia Andriamanitra tsy tia fahotana ka aza mitenana hoe ianao mpanota io dia hoteny halany ary ianao ary ho atsipony any amin'ny elo. Efa miteny amintsika edy mihitsy tena ho atsipony any amin'ny elo ianao ka aoka ianao tonga saina tsara ny amin'izao teny zao. Andao ary atsika ianao an'ilay teny hoe ina moa zany misy problema ty taninareo ty zay aloha nitondrasantsika anazy ary ho foana ny taninareo tsy ho ela ary anisan'ny singana foana anazy dia io adinareo amin'ny Rosia io dia loza zay hitsanga ao anatin'izany ny mosary ny arety mandingana zay no resantsika zany. Reo anankitelo reo mihitsy no resantsika androany, ny ady, ny mosary, ny arety mandingana zay lay hoe ny ady sy ny loza zany hoe aiza satria zany tanteraka aminareo mahery be zany le tenin'Andriamanitra hoe ambeny taka amin'ny fiambina ondry kely ny Israel, satria zany miatra aminareo iteny io dia miatra aminareo koa ty teny ty midika zay hoe tsy azonareo valiana le izy. Ary zay ny asan'ny Elia mampafantatra amin'ny ty andro faran'ity hoe ity ara fa ho avy ty teny ty ka dia miomana amin'izay nareo ary any Elia amin'izay no mandefa le précision hoe ry zany tondron'ity teny ty zany nareo ary zany teny zany. Za zay dia efa miteny mihitsy hoe aza miady amin'ny Rosia fa perte totale azy rehetra miady amin'io meko mipirofo rehefa avy eo. Za tsy hiditra amin'izay fitaovam-piadiana am-pialatananareo fa ny zavatra misy any ambony ihany no tantareko anareo azakazaka nareo raha mbola hiditra anareo na tsy efa niteny azay efa niteny azay fa miditsy nareo anareo tsy miditsy nareo efa niteny fa saingy zao koa tsy noteneniko aty amiko ny lakile moa dia averimberiko foana hoe aty amiko ny lakile. Inona ny lakile any aminao any hitanareo eny any toy zany efa niteny fa aleko nareo mba mantapantatra an'izay lakile teneny zay lakile inona ngaza lakile ny kofra ve zany lakile ny trano zany sa laiky ny tomobile zany dia zay ho samba mieritreritra antsika zay dia any fieritreretana koa nge zay mahafinaritra teo zany rehetra zany. Ndao ary hovakitsika ary ny olana amin'ity taninareo ty hoe ity taninareo ty dia tena isy olana mahatsiravina mely anazy ary efa nandeha zany fahanambarana zany ho azavaiko ny antony natonga ny olana io ary zay ny antony mampietsiketsika ny Rosianina manao io adalàna io fa adalàna mihitsy ny Poutine aloha président Rosianina fa saingy tsy maintsy mandeha amin'izao koa izy satria tonga ny andro ny fahamaliana ka rehefa tonga moa zany ny andro ny fahamaliana dada iava izay moa zany ny afaka maly anazy hoe tsy mety ny ataonao fa aleo izy anao zay ataony eo zay zany izy fa anjarantsika kosiny no mandinika ny hoe aiza zany ny position raisiko raha zany ny tenin'io Andriamanitra any Elia io tsy ndiko amin'izay mihitsy hoe Andriamanitra any Elia ilay miteny hoe aza manota intsony ary tena tsy tia fahotana mihitsy zany nydika an'izay. Dia andao ara jerevantsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokiny izy moa zany Isaya toko fefatra amby roapolo Isaya toko fefatra amby roapolo ny andininy izy moa zany andininy Isaya toko fefatra amby roapolo zao andininy voalohany ao ary eto aloha tsika zany ny ainga dia jery ty tenin'Andriamanitra ty indro iava mahafoana ny tany ka mahalao azy ka mampioaka anazy ka mamely zay rehetra poninao aminy ay vao manomboka le teny dia tandeha teny tsy mba misy mahafinaritra mihitsy fa tandeha hoe zava-doza amina tambo mihitsy fa dia foanana ho ny taninareo ry olombelona miomananareo zay tsy taitra amin'izany fa zay iverina ny aminay aloha rehefa vitsy zany sady mandeha zany ary zany efa nefa ho tonga aminareo zany io resaka Rosia mihitsy ny anisan'ny point anankiray io ny fitaovana anankiray hitondra an'izany sary zany Rosia ho avy etsika ho alefako tsekeny izy ary ampioaka azy any hoe tena ho atao ainareo zany hoe ahofy ingeny vilany trany dia tsisy raisina tsony zay ao anaty hoe fa rava daholo ozy ny olona rava ny tsena fa hariva ny andro any hoe tsy azo nohanina tsony ny vary sy ny loka zay tao anatiny to satria lasa eny ambonin'ny taniko tsy azo hohanina tsony zany fa tsy ny tendakana sisany misikosikotra zay azo hohaninao eny moa anjara ny tendakana zay fa ny zahatra efa mioka zany efa tsy azo raisina intsony zay ny izay any efa fampitena zany ka eto zany hoe ho foana ny taninareo
matoa misy zatra ho foana, misy zatra nanafoana anazy, de meko anareo le izy hoa ady a, de le ady a loza zay amily anareo. De efa nyteneko teo hoe ao ny ady le fandosianina sy ny tontolo zao zay fandona eo a, ao ny mosary a, ao ny aretina, zay zany ifangaro io tontolotolo zay, ifanjeva eto am'ty taninareo daholo zany zay, ka eno tsara ny zavatra misy ary fa ho vakitsikety daholo a ny anton'le izy. Ary efa ilazako nareo any amin'ny radio fa misy sary ho ataon'ny Elia any lohany, de mba miezah mitady hevitra hijery tele aloha na any amin'ny internet amin'ny telefoninanao any a, satria sarotra be aminany nazavan'izy eo amin'ny radio fa tena tsy hitako zay anaovana anazy satria eny e, valevalefa peu près kotsiny angamba de mba ho azoazonareo amin'ny radio fa sarotra aloha ny nazavazany aminareo amin'iny moa amin'ny ohatran'izay. Ka de mba miezaka daholo mba maka jery sary amin'ny tele raha mba azo atao ihany satria le sary tena sarosarotra be dahoarany. Mafoana ny tany ka mahalao azy, ho foana ny taninareo, ny antony ny fanoeranareo any Ahosoa zay omeko ny profy rehefa aveo ity ny antony ity, ary nampioaka anazy ary manely zay mponinao aminy, tena hoe aparitaka mihitsy zany ny mponinao aminy satria atezerana ity sary mandeha ity zany. Ka ho sahala ihany ny anjon'ny mpisorona sy ny vahoaka, ny tompolahy sy ny mpanompolahy, ny tompovavy sy ny mpanovavy, ny mpivarotra sy mividy sy ny maro samihafa. Andininy fahatelo, ohatra andininy satotsika, atao foana de foana ny tany. Ay efa inona ty zatra mitranga ty fa tena ho foanana ny tany, ary ho baboina de ho baboina tokoa ny tany. Miomana nareo fa ho baboina nareo, ary efa mieriko ny anababo anareo fa ny extraterrestre de ho avy anababo anareo, ary nareo rehefa voababo profony na voababo anareo a, io nareo tsy mety mihaino marina io. Matoa nareo mandeha mivavaka de mba tsy teanao ratsy intsony, zay ny antony, te ala mifaratsina saingy efa nivadika moa izy io fa nareo zao nivavaka ampiseho pôsy lamody ary angataka vola amin'ny Andriamanitra tsy izy nareo io. Novainareo le anarana de nataonareo fangatahana vola izy, faly be le nanova anarana tao, le anarana napetraka nareo tao faly be fa zatra tsy izy, tena omeny vola nareo de voafitaka tokoa de ataony mangata-bola aminy de omeny tokoa nefany a zatra de voly be io raha nareo, satria io ty fahotana ary tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana. Le Andriamanitra marina kosa nefa de niteny hoe aza manota intsony, zay mihitsy izy. Ka le Andriamanitra niteny aza manota intsony de tsy ty fahotana, nareo nefa ty fahotana, io ny profy fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina aloha nareo. Ary zay koa ny profy efa tsy olona tsony nareo, fa raha tena olona nareo a, mahafinaritra nareo zany miaino an'izany hoe lasa tsy mpanota intsony zany. Enge ny antony andehana any am-piangonana mba tsy ho lasa mpanota intsony, saingy efa tsisy intsony zany force aminareo zany, satria le Andriamanitra ivavahanareo mihitsy no efa nareo ihany nametraka zavatra tsisy tao ka nararotiny devoly nareo de io fa ny devoly ny tafapetraka tao. Nataony tsisy tian'izany miala amin'ny fahotana zany tsony nareo, fa ny nataony mahafinaritra nareo a de nareo le manota foana, de io nareo fa tonga amin'le Andriamanitra mampanota foana io a, ka rehefa tonga am'izay le teny manao hoe aza manota intsony de tsy tianareo mihitsy zany teny zany. Aza mamaly ny manohitra marina fa zavatra mihitsy ane zany, satria efa voababo nareo, efa azo ny devoly nareo araka ny teniny Ahosoa hoe devoly ny rainareo. Nge vakitsika lavalava ao ny tenin'Andriamanitra androany a, ary maneran-tany afaka metraka fanontena amiko raha metraka, fa rehefa tsy ametraka moa zany de ny ary le fampianarana de zaka ho ny vokany rehefa tsy iova, fa rehefa iova kosa ny manaraha ny Elia, zay fa miteny an'izay hoe manaraha ny Elia, fa hiaraka amiko ho any amin'ny Ahosoa nareo a de ho any amin'le mpamorona, amin'le mpanamboatra le nahary azo tontolo zao a, Iavano anarany le Andriamanitra Abrahama. Zay ina moa teneniko teo ry teknisiana fa adiniko ne, ay Jaona toko fahavalo, Jaona 8 43 44 dahoarany. Ao misy teo hoe ahoana moa tsy azonareo ny teniko ino nge ty a, Jaona 8 43 44 io izy io.
nahoana moa no tsy azonareo ny teniko. Ohatran'izao za mampianatra zao dia tsisy mahazo de teny fa tsy rarahina e, tsy hoe moa tsisy mahazo fa tena tsy rarahina fotsiny zao. Zay le tena olana zay, olana ho anareo any amin'ny heriny efa rano dianareo zany rehefa tsy hainonareo, satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. Ino izy Jehosoa ny antony? Ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Any hoe avy any amin'ny devoly zany le olona tsy mety mihaino ny tenin'Andriamanitra le hoe aza manota intsony, ka ny mahafinatra anazy de hoe tsy maintsy manota. Ianao zany de avy any amin'ny devoly, zany hoe devoly ny rainao a, zanaka devoly ianao zany ka mieritrereta mihitsiny ny aza mba maty moa ianao io. Hitako raha avitranao ny vola be sy ny miaramila be anao sy ny tsy haiko zay trano be sy ny zay fanananao be dia be sy eritreretinao eribenanao hoe hitako zay hitako zay avonjy anao io. Ianareo avy amin'ny devoly ianareo ka rainareo, ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mantoetra tamin'ny marina izy, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy a de ny azo nolazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Nareo de avy any amin'ny devoly rainareo, izany hoe efa devoly ny rain'le olona tsy mety tian'izany teny hoe za manota intsony zany, sady tsy mety miditra amin'izany esaka zany. Ny arany zatra navary anahy de hoe izany ray o ny devoly, satria za lasa mamadika olona lasa tsy manota intsony de devoly zany olona zany. Hitanareo am'izany ny adodoan'le olona am'izao hoe ny olona lasa tsy manota intsony lasa devoly ndray ankehitriny. Grave be zany situation nareo olombelona zany a, iza nareo reto e. De mbola tsy tonga saina ihany ve ianao zay mihaino sy mandray eo am'izany situation zany hoe ny olona mitarika anao tsy anao ratsy tsony lazainao fa devoly, fa le olona mandefa anao makany amin'ny faratsiana sy mampijangajanga sy mampanota anao io lazainao fa avy amin'Andriamanitra. Ino ny ty sary anananareo ty ry olombelona? Mba tena mba mandiny ihany aloha. Eliako tena mba miteny hoe sao de mba hiretriretan'ny afo am'izay anao mba mieritrereta mihitsiny. Tena miteny mihitsiny, tena mietrereta mihitsiny. Dahoary toetratsika raha ny teny. Eto zany tsika de mety mihitsiny avy any amin'ny devoly ny olona, ary zay natonga n'Andriamanitra hoe miratsy foana izy fa tsy mety miova intsony, satria efa ny baboy ny devoly izy a de tsy afaka intsony. Zay le natonga ny devoly anao reny clonage e, mangalatr'olona e, vadiny ianao e. Ka raha nanomboka tany amin'ny andro inona o, za tsy hikotry ny tany aloha tany a, fa raha tany nanomboka tamin'ny andro ny Jehosoa moa, Jehosoa no teny hoe devoly ny rainareo. Zany hoe efa ny vadiny devoly zany nareo vehivavy sy nareo lehilahy, de efa ny ADN ny devoly no mipetraka ao anatinareo, na ny tsirona na lahy na ny tsirona na vehivavy efa ADN efa any devoly daholo. Ka rehefa mivady nareo de devoly no mivoaka eo. Zay na tonga ny Jehosoa teny hoe devoly ny rainareo a, ary olona mpitandrina dimy folo no tratra an'ity tenin'Andriamanitra ty devoly ny rainareo. Mba eritreto zany hoe raha tany amin'ny l'an zéro tany Jehosoa nefa teny hoe devoly ny rainareo mpitandrina dimy folo, zay ny hoe verina fa miaraka amin'ny Andriamanitra marina io. Manahoana zany nareo zao tsika l'an 2025 zao? Fa raha tamin'ny l'an zéro ary nalazainy Jehosoa devoly ny rainareo, le mpivavaka raha ny tratran'izany. Ary le olona tsy mivavaka rehetrarehetra manerana zao tontolo zao io zany manahoana? Grave be ty resaka ty a. Manahoana zany ianao? Ary io ny porofo omeko anao a, ianao tsy tia mihaino zao fampianarana zao, hitanao hoe ka ianao nge vatravatra be. Inona zao ny idiran'ny vatravatra ny famarina? Famarina ny ilaina fa tsy resaka hoe mivatravatra sy mivatravatra zany tsy mikonto koa zany nge. Ny famarinana no ampahafantaranao mba izy anao mihaino le famarinana. Ka be dia be nge ny fanaratsiana atao aminao e, ka raha tsy zany koa de tsy devoly ny devoly. Raha zany mpandrava ny fahotana sy mahatonga ny olona tsy hanota zany no misy midera be sy tena mankalaza be a. Na ny tena koa ary eritreritra fa hoana koa zany. Fa zany ange tsy maintsy ho alina ny devoly e, ary zay devoly rehetrarehetra de tsy maintsy mankala an'izany olona zany. De jerevo ny plasinao ary refeso ny plasinao. Fa io anao mankala ny Elia io, ambassadeur-ny Jehosoa io a, porofo fa tena zanaka devoly ianao. Satria Elia tsy misy nataony afa-tsy hoe miala ny fahotana aza manota intsony a, de andao hiaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa de tsy manota intsony ianao de tonga any amin'ny lanitra de miadana mandrakizay. Inona zao maharatsy an'izany?
fa izany angely tsy tianao io izany angely ankalainao io de izy zany ianao zay manao azany fihetsika zany izy ianao io marefesa am'izay ny tenanao azonao tao tsara mandrefy ny tenanao sady miezako am'izay anao satria anao tsy mety mandrefy tena de mianao mba refeso am'izay ny mitendry am'tolaka ty maka metatra mihitsy anao de alaivo ny gabarit de refeso ny tenanao par rapport am'ty fahamarinana ity fa zatra fahamarinana fototra zany hoe aza manota intsony zany ary zany zatra ijoroany zao fanjakana masina zao tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy mahay manota intsony tsara be zany nefa ianao de mankala zany ny tena izy efa voababo ianao ny dikan'izay efa voababo ny extraterrestre daholo ry olombelona de ionareo tsy mety mihain'ny marina io ianareo avy any amin'ny devoly ianareo zany hoe zanaka devoly ianao zany ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly donc ino tsara ty ka za aloha tena tsy maintsy miteny satria tonga ny andro farany Tesalonianina indray Jaona voalohany toko 7 andininy 9 ino ngityty Jaona voalohany toko 7 andininy 9 Jaona voalohany 3 izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany tanao zany ianao mpanota io zany de avy any amin'ny devoly zay ny profa ianao zany de avy any amin'ny devoly zany ianao dikazany ko avy any amin'ny devoly ianao zay no profy efa voababo ianao satria resaka nobabona no resantsika tamin'le sujentsika teo efa voababo ianao zany efa tonga teto ny extraterrestre rehefa nanao nataony izy profon'izany ianao io tsy mety mihain'ny marina io efa azony ianao efa ny ADN anao efa ny devoly zay rehetra nanamboarana anao na dadanao sy mamanao rehefa tratra ny daholy ka ianao sy tonga saina fa za tena miteny mihitsy ny andro ny fahatongavan-tsaina andao hiverina daholo any amin'ny saotsalefa miverina daholo am'izay teny izy mbola tsy tarange ianao 2026 mibatisa farany amin'ny ramitany Madagasikara zany de zay ny batisa farany eny amin'ny hafa firenena indray moa de mbola tsy misy fotoana voafetra hoe ty ny farany fa mbola anatin'ny fotoanany fiantsontsony ihany aloha zao maiza mihaino dikan'izay ivarenantsika am'izay le isy toko 7 teo fa mazava zay ny teny hoe hobabolonareo efa babonareo ny teny izy ary milaza ny filoham-pirenena maneran-tany isaky ny fireneny avy efa azony extraterrestre ny vahoakanao efa lasa ny tahola vofon'izany nareo tsisy mety miaina afatra ho an'ny mpitondra ny fanjakana efa azony nareo nareo tsy mety mihaino marina io efa ny babolonareo araka ny tenin'Andriamanitra efa nambarako teo efa ny babolonareo io izy io so anao tsy mahafantatra ny dikan'izany hoe ny babolona ahoana zay l izy zay aveko tsara izy indro ava mahafoana ny tany ka malao azy ary mampioka azy ka manely zay polina ho aminy manely ny polina ho aminy zany ary manao zay apotika anazy zany dikan'izay am'izay tika ny hiditra tika hatramin'ny hoe ato amin'ny ambany amin'ny andin'ny 7 navakisika teo hoe atao foana de foana ny tany ary ho babona de babona tokoa izy iavany efa nyteny nanao siny mihitsy ny dada iava fa zany nanao aza fanambarana zany de fiarahantsika mahita hoe fa miatra aminareo zany teny zany ry olombelonao porofon'izany ho aveko tsara ianareo tsy tia miala ny fahotana fa manindrindra ny fahotana sy ny Andriamanitra tsy izy nareo foana nareo ary alanareo mihitsy mihaino an'izany hoe afaka ny fahotana zany tena tsy tia mainty an'izany mihitsy nareo hitatsika ny toy ny mezany ery fotsiny ianao ko nge tsy taitra am'izay ataonao fa zay moa didina tsy maintsy miteny de tsy maintsy miteny fa ianao de fa lazaina fa efa babo ianao ary mbola ho avy ny tena fidinanao ho any am'izany falotona mahatsiravina zany ndao ary misaona sy malazo ny tany nga moa zao tsy efa misaona hafahafa mihitsy nareo zao efa tsy hitanareo tsony zay atao tahakany hoe olo donam-pahoriana daholo zy olombelo hitanao io ohatra ny krizy ataiza mihitsy io krizy fantatra amin'ny eo an'io milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany ny fanontany de efa voavetany ponina tao aminy satria nandika lalàna sy nanotany didy izy zao problème nanaovana anjonareo tratrany zao problème zao tsy tia miverina amin'ny fahamarinana intsony alasa fahoriana nataon'Andriamanitra foana ny hafaranareo olombelona
ary ho foana nge nareo fa nomeko teo le anafoana anareo guerre-ny Rosia io tsy mety mijany efa manao antso hoavy koa za manao afatra any amin'ny Donald Trump filopen'ny Amerikana tsy azonao fahafana zany io tsy manana ny force amafana an'io zany tsony ianao tsy azonao tanina foana io fa nareo ary ho rava ho azy nareo tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Rosia zany fa nananatra sananory foana zay le izy zay ary eo ny arety mandringana ary eo ny nosary vokatry n'izay mbola resantsika eo fa nivadika ny fanekena mandrakizay nareo natonga an'izany inona iza le fanekena mandrakizay lay fanekena ny miainareo dia zao Yahosoa toriko zao lay tena tsy tianareo maizina saingy amily anareo amin'izay ny fahamarinana ary amily sy anapotika anareo ny heriny sy ny fahefany fa tongo zany ankehitriny zay ny atao hoe Elia ratsy ianareo lay ny raha nahamaly tahaka tamin'ny andro ny Aba mpanjaka andana vereny ny tantarany mbavakio zay tantarany Elia zay any amin'ny boky ny Aba mpanjaka any tamin'ny andro zany rangahy zany dia nisy zany Elia zany io le andrasan'ny Israelina mafy dia mafy zary tefa tonga molozany mieritreritra any mampimebe ny Israely any ka tsy ho any aminareo fa nareo no mandrenesa ny teniko satria za ny rahana ho any amin'izao tontolo zao fa nareo andre ny teniko nareo efa misy azo oliva roa fa mandeha any fa misolo tenany Elia fa Elia kosa dia makaty amin'izao tontolo zao mba tanteraka an'izao teny zao Isia 42:6 tia no tanterahany Elia dia tsy maintsy mandeha arak'izay teny zay Elia zany Isia 42:6 aiza moa zany roa io izy io izaho iavay efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary nitantana ny tananao ka hiaro anao sy anao ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa zany hoe tena fanazavana ny jentilisa mihitsy zany ity fanekena omena ny olona ity ho an'ny jentilisa ary tonga hatrany am-parany tany ary zay zao ataony Elia zao tsy izy ho fanekena io fa Yahosoa lay nomen'io Andriamanitra Abrahama io lay ny fantsiana teo amin'ny hazofijaliana lay mitsekeny silamo nefa zatra marina zany maty ny teny izy ao anatin'ny boky ny Jiosy zany ny boky ny Jiosy tsekenareo tsy azoko mahatonga anareo nanao an'izany fa dia zay eo le mbola ampianarinao anareo ihany hoe aza manaonao foana intsony amin'izay fa arao tsara ny tenin'ny Elia dia mibebady andao any amin'ny lanitry lanitra n'ilay tena mpamorona Yahosoa no anarany dia dada iavany dadany Isia 42 dia vakitsika eo ny amin'ny Isia 41 moa zany izy teo Isia 49:6 dia ny manaraka eny jerevantsika Isia 49:6 Isia 49:6 mbola mikasika an'ilay Yahosoa ihany ty ilay ny rahan'io Andriamanitra Abrahama io ary tsy mandany io mihitsy na ny silamo aza zay novainy hoe Isa ny anarany nefa zany boky ny Yahosoa zany tsy any aminareo silamo mihitsy mita kosiny nareo hoe taty amin'ny taona plus 600 dia nareo milaza fa mahafantatra an'izany aza manao an'izany hevitra zany fa tsy mety zany fa ny mahafantatra zany tantarany Yahosoa zany zay nataonareo Isa no anarany zay efa hitsiko fa tsy izy zany anarany Isa zany fa tany amin'ny Jiosy dia niantsoana anazy dia Yahosoa dia zany Yahosoa zany ny bokiny sy ny tantarany dia any Israel ary ny mpianatra mihitsy no nanoratra azy zay tsy lavinareo ihany koa io zany satria koa tsy mandany zany dia nio tsara ny teniny Elia fa ny amin'ny boky ny Israeliana no ahitana zany fahamarinana zany dia aza manao mihitsy nareo hoe ka io misy diso io sy ny karazany fa tena mipetraka azy ahoana moa ianareo zay avy any Arabo ve ny andeha anitsy ny teny zareo Israely any aiza ny ampitombona azany resaka zany izy tompony eneny ny tokony mahafantatra an'izany fa tsy anareo zay ty amin'ny hafaferena andeha anitsy hoe ho ahitsinay ny teninareo misy tsy mety le teny sy nomena anareo akory iny zay mihitsy le mbola resantsika amin'ny resaka silamo iny satria Elia tonga monjy ny rehetrarehetra tsy ny kristianina sandoka ihany fa hatrany amin'ny silamo hatrany an'ireo bodisma reo mbola hoatsoana koa sy no hitodika amin'ny dada Malahiavasy Yahosoa le Andriamanitra Abrahama hoatsoana daholo hatrany amin'ny indianina rehetrarehetra miditra nareo fa lefa ny Elia tsikelikely areo asa mimiditra daholo fa ino aloha fa mandeha foana ny tantarany hoe fitiavany zany Elia tonga irahana monjy olona dia mamonjy Elia araka ny nanyrahana ny Elia
ary Elia tena mpitondra tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Ary jereo no famarinan'ny tenin'ny Elia zay niaraka aminy tsy misy mahay manota intsony. Ka raha mitady famantarana zany famantarana dia zay ny famantarana. Tsy mahay manota intsony zay miaraka amin'ny Elia. Ka inona moa ny ambony zany aminao? Fa nga nisy navita an'izany fa tsy io Yahosoa io rery tamin'izany fotoana zany ary ankehitriny dia Elia no manao an'izany asa zany rery efa tsy eo intsony Yahosoa. Fa tsisy navita an'izany nareo. Zany no profo fa nirahana zany Elia zany ka zay rehetra niaraka taminy tsisy mahay manao ratsy intsony eto amin'ity planeta Terre ity. Sorana ny avondrina ny amin'izany rehetra zany. Dahoary, izao Yahva efa niantso anao, Isaiah 49:6 tamin'ny famarinana. Isaiah 49:6. Ary nitantana ny tananao ary hiaro anao ka hanomenao fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Zay. Natao fanekena ho an'ny olona mihitsy ty Yahosoa ty ary ho fanazavana ny jentilisa ary mazava ho famonjena hatrany am-paran'ny tany koa izy dikan'izay. Ato misy tsy feny ty teny ty fa ahoana ty tsy feny efa ny ato hoe dia ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany fa ato tsy misy an'izany. Ahoana ty teny ty? Aleo angambany hoe hamaky teny hafa fa tsy ampy ty teny anankiray ty. Gaga be ahy hoe misy teny tsy ampy anatin'ty teny aty Isaiah 49:6 dia zay tonga namaky ao anatin'ny boky ao anaty boky izy complet ao anatin'le teny ato izy complet. Aleo vakitsika zany Isaiah 49:6 ho vakitsika amin'aran'ny Yahosoa avy azy koa ka tsy complet koa ny ato. Aty complet ka dahoary. Isaiah 49:6 eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka ananitra ny fireneny Jakôby ianao sy ampodin'ny Israely sisa voaharo fa omeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Io zany izy hoe lasa famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany zany ity Yahosoa ty dia izay izy eo ataony Elia zao ny rany izy hitondra zany famonjena zany hatrany am-paran'ny tany. Ity za mandeha ty miainga eto Madagasikara dia mandeha makany am-paran'ny tany. Zay tsy tian'ireo Europeanina sy ireo olona milaza fahambony reo dia hitantsika ihany toy ny tena marina. Ireo milaza hoe Afrikanina ve? Za aloha tsy Afrikanina fa za teraka taty Afrikanina aty Madagasikara fa zay tsy Afrikanina. Zay avy any aminay. Zay tsy fantatry nareo koa nefa zany aza mirehareha amin'ny marazan-drazana zany fa tsy makaizy zany fa olombelona mety maty daholo ohatra ny kankana mety potiky nareo ka aza mirehareha amin'ny firazana mirehareha amin'ny mahambony ireo fa tsy misy lavana zany tsony. Nareo za avy any amin'ny devoly dia ninona ny dikan'izany? Zatra ratsy be zany sary zany. Mahamenatra zany hoe avy any amin'ny devoly zany. Zany zao tokony hampamenatra nareo zany. Fa mahafinaritra koa zany hoe avy any amin'ny lanitra ary ho any amin'ny lanitra ary tsy mahay manota intsony. Zatra mahafinaritra mihitsy zany. Ka izay zany hoe Elia zany dia nirahana hitondra n'izany teny zany hatrany am-paran'ny tany ho famonjena ny olona. Zay le izay. Ka mazava zany ny teny io fa ivirintsika amin'izay le teny teo arikatra amin'ilay Isaiah 42 teo. Isaiah 42 Isaiah 24 moa zany ivirintsika amin'izay. Mazava zay fanazavana. Teo amin'ny andiliny fahatelo. Atao foana dia foana ny tany ka ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Yahva no efa niteny. Misaona sy malazo ny tany ary milofoka sy malavo zao tontolo izao. Dia aiza misy teo le hoe nivadika ity. Nandika lalana sy notandidy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ilay fanekena mandrakizay dia tsy iza fa Yahosoa ilay vao nivakitsika teo. Fanekena ho an'ny olona. Io ny fanekena mandrakizay satria izy mihitsy n'ilay hoe velona mandrakizay. Ka zay no mahafanekena mandrakizay satria izy dia velona mandrakizay. Ndreo vakitsika ny bokyny arikatra ny bokyny Apokalipsia. Apokalipsia toko voalohany Apokalipsia toko voalohany teo vakitsika amin'ny andininy fahafiry. Ao amin'ny 18 eo angamba no vakitsika zany. 18 17 17 dia 18 azontsika ampidirana avy hatrany. Apokalipsia 1 17 sy ny 18.
ary raha nahita azy ao dia lavony ankoaka tahakany maty teo anohanany tongony. Fa izy nanendy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra fa izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Dia ilay velona ty moa zany ilay Yahosoa ilay voalohany sady farany manana ny qualité an'ilay dada naniraka anazy izy dikan'izay. Izao teny Yahosoa io nambaran'ny mpianatra ny apôstôly Jaona na Ioanana. Tsy azo laviny zany. Efa maty aho. Efa maty mihitsy izy mihitsy manaotsy nify efa maty izy. Zavatra tsy azo ovaina zany teny zany. Ndany solamo zay mino an'io Yahosoa novainy Isaia io dia tsy azo lavina satria teny mpianatra io anareo manaiky ny mpianatry ny io Yahosoa io. Zareo fa tena misy mihitsy io. Araiky nareo hatrany amin'ny evanjila na ny vaovao mahafaly, soratra masina amin'ny testamenta vaovao zany. Ka miara mahafantatra zany fa marina ny teny ka izy mihitsy no miteny fa efa maty aho. Maty izy dikan'izany tsy azo lavina mihitsy. Nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainatsita. Velona mandrakizay izy. Zany hoe Yahosoa ilay fanekena zany ho an'ny olona dia velona mandrakizay. Ka ny vatany mihitsy ny fanekena ary izy velona mandrakizay fanekena mandrakizay izy zany dikan'izay satria tsy mety maty intsony izy. Zay no mahafanekena mandrakizay azy. Ary Yahosoa ilay fanekena mandrakizay. Ary ny teny Yahosoa zay fanekena mandrakizay nomenan'ny olona zay nivadian'ny olona dia ilay hoe aza manota intsony. Nivadianareo zany teny zany. Nivadianareo ka vitanareo mihitsy ny nanova an'ilay anaran'ilay Yahosoa hoe Jesosy, Jesoa, Isa ozy ny Islamo, Jésus, Jesus ozy ny frantsay sy ny anglisy, samy namorona zay teny foronina. Eo zara tena tsy mety mihitsy zany zavatra zany. Ary io lasa mpanota daholo rehetra. Tsisy afaka amin'ny fahotana. Ohatra ndraytsika zao manambady maro ny Silamo, lavin'io Yahosoa io nge zany. Aoka ny vehivavy, ny lehilahy tsy mahazo manambady be dia be. Raha ihany ny vadinareo araka n'io tenin'io Yahosoa io zay nataonareo Isa. Zany zao dia mariky ny mampanota daholo zany. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary ny teny mpianatra mihitsy ny ary zany teny zany. Mpianatra mihitsy no teny zany. Dia ny teny Yahosoa nampitaina tany amin'ny zareo. Araka ny boky ndraoka vakitsika izy teny zay ketra ny boky aiza moa misy an'iny ndao vakitsika kely karotsika vetivetika aloha izy fa tsy tadidiko mihitsy izy. Korintianina voalohany 7:2 vakiko amin'ny teny frantsay dia vidiko amin'ny teny gasy. Korintianina voalohany 7:2, 1 Corinthiens 7:2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Zany hoe que chacun ait sa femme dikan'izany hoe mba hialana amin'ny fitsangatsangana zany dia zay hoe aoka ny lehilahy anankiray anana vady anankiray, une femme zany. Ary aoka ny vehivavy anankiray anana vady anankiray, lehilahy anankiray. Zay moa tokony hoe ait sa femme, une femme non pas des femmes. Zay moa tokony tsy natao hoe ces femmes fa que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Any hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray. Teny mpianatra io ary ny mpianatra nanapitany tenin'ny Yahosoa. Zareo zany fa raha ao amin'ny Silamo zao dia efa tratran'izany famarinana zany izy hoe nareo manaiky an'io Yahosoa io zay nataonareo Isa ny anarana, diso ny anarany ary tsy izy mihitsy iny efa fahadisoana mahatsiravina zao zany. Entiko nareo zao hoe aza manota intsony efa ny vadinareo be dia be, mpanota zany nareo dikan'izany. Zany dia omeko sary daholo rehetrarehetra hoe tena samy nanao fola daholo nareo olombelona rehetra eto amin'ity tany ity, samy niara-nanao tsy mety daholo na rehetrarehetra io. Tovy daholo na rehetrarehetra, samy lasitra iray, samy mpanota, ka rehefa samy mpanota za misy mifampitenina fa samy diso daholo. Io ngeny moa tonga zareo miara mivavaka eo ihany koa samy mpanotako dia mety daholo izy. Samy tsisy afaka amin'ny fahotana dia mody miara mivavaka ny rehetrarehetra io. Zay ny zava-misy, ina moa ny azo atao. Fa mazava ho azy zany fa efa mipetraka ny tenin'Andriamanitra sy efa marina dia tsy mbe manaraka amin'izay zany tsika zany amin'izay sary zay. Dahoary verina amin'izay tsika zany erikatra misy 24.
Zany hoe natonga an'izao loza zao dia noho ny amin'ny fandikana lalànan'i Yehosoa sy nanota teo anatrehan'ny tenin'i Yehosoa, ka rehefa ianareo zany manohitra ny tenin'i Yehosoa dia hiarany ty atezerany dada Iavasy Yehosoa ty daholo nareo, ilay Andriamanitra Abrahama. Mazava angamba zay hiditra amin'izay ao amin'ny andininy fahafiry moa zany andininy fahenina. Ary noho izany dia ozony no mandevona ny tany, ka ny ozona amin'izay no mamely anareo, ka ny mponao dia valina noho ny elony ary voadotra ny mponina amin'ny tany, ka dia olona vitsy foana ny sisanao. Rava ny taninareo ary voameko anareo nisa sitra tavela amin'ity planeta terre ty ny ray apatelo ny sisany tavela eo. Izany hoe raha 8 miliara eo amin'ny 400 millions isanareo dia ny intérêt zay sisa ny tavela, zany hoe eo amin'ny 2 miliara mahery kely zany sisa, 2 miliara 800 eo ngamba sisa na 2 miliara 700 zay sisa no tavela fa dia efa paipainy akoatran'izay, efa miomana fa tsy maintsy miatra zany teny zany ary ho fahoriana ho azy traparany eto. Zao vakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay manome toky sy andininy aminao dia hitanao hoe tsy misy zahatra teniteny foana zany eto fa mandeha araka ny fandaminana mihitsiny Zakaria 13 Zakaria 13 dia ny andininy fahavalo, Zakaria 13:8. Ary ny any amin'ny tany rehetra ho Iavà, ny andro ho tokony dia ho aringana ho faty ao, fa ny ampatelo ny sisa no avelako ao kosany. Zany hoe le avely hipetraka eto amin'ity planeta terre nareo ty zany dia ny interanareo olombelona sisa, fa ny deutera maty eo daholo, maty ny bomba ny rosianina, maty ny ady sy ny horohorontany sy ny fandorana anareo sy ny maro samihafa, satria mbola hodorana ny taninareo, mbola ho azavaiko koa zay teny zay. Zay nitona hoe lavalava tsika androany lavalava tsika androany, ary tena anazava hatrany amin'ny fotony mihitsy dia anjanareo amin'izay misaina sy mieritreritra hoe inona ny fiafaranareo, mbola nao adalàna ve nareo dia tsy raharaha ny teniny ely avy ianareo. Anareo fa efa ny teny dia samy amin'izay mitady ny vokany, raha fotsy be veloana ozy ny filazana ny malagasy. Miandry an'izay gadonina sisa dia ianao mieritreritra zay fiafaranao zay, efa dia mazava ny teny hoe ray apatelony zany sisa tavela amin'ity tany ty fa nefa ny ray apatelon'ireo mbola tantara hafa koa nen'ireo avelantsika any aloha, fa no tsika hitodika rikatra amin'ilay tsika Isia 24 zany. Isia 24 ary dia olona vitsy sisa no mipetraka ao io lay hoe eo amin'ny 2 miliara 700 io na mihoatra-kely na latsaka kely tsy fantatra fa teo amin'ny 2 miliara mahery kely eo zany. Inona ny afaran'ilay izy ary misaona ny ranom-boaloboka ary milofoka ny tary-boaloboka, misy ny taovokoa ilay ny fariam-po mitsahatra ny firavoravona amin'ny amponga tapitra, tapitra ny fitabatabany miravoravo, mitsahatra ny fifaliana amin'ny dokanga, tsy miro ampisotrondy divay intsony zany mamilava rehetrarehetra zany dikan'izany, mangidy amin'izay misotro azy ny toka, fahitsara mihitsy nareo. Tsy toy ihany mandrakizao aloha dia vitanareo ny toy nefa avy eo rava ny tanàna be fikorontanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo hidiran'ny olona. Amin'ny 120 zao misy fitarainana divay ny an-tsaha, aloha iazaka azy tsika iazaka any amin'izay tokony toizana amin'izay zany. Andininy fahatelo ambin'ny folo eo indray tsika manomboka midika. Fa ao amin'ny tany, ao amin'ny olona dia isy toy ny amin'ny fikapoana azy oliva sy ny fitsipitsipona voaloboka rehefa tapitra ny andro fiotazana azy, zany hoe rehefa misy zany le fikapoana ny azy oliva sy ny fitazana ny voaloboka dia mba misy mitsipitsipina ny ambiny eo. Rehefa tapitra ny andro fiotazana dia zao ireo dia nanatra ny feno ka ioby rehefa ny afaraparany zany dikany, zany hoe rehefa tapitra zany le fikorotana be teo dia mba misy mitsipitsipitsipina ny ambinambiny hono zany. Zany hoe zay mba olona faraparany eo zany ahitan'ity sary mandeha ty dia noho izy ireo dia nanatra ny feno ka ioby noho ny fahalehibeazany Iavà, dia hiantso mafy hoe eny dia hiantso mafy eny amin'ny ranomasina izy hoe mankalazany Iavà ny amin'ny tany atsinanana, dia ny anaran'ny Iavà Andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Any hoe mankalazany Iavà ny atsinanana moa zany dia saika tafaraka amin'reto rosiana reto ka misy zahatra voadona mafy be ao ny tena marina dia tonga saina ihany ny farany zay tonga saina dia ankalazan'Andriamanitra ihany.
andininy 4 hatrany amparan-tany no nandrenesan'ilay hira amin'le hoe mankalazany avaty izy zany dia hatrany amparan-tany zay no nandrean'le hira hoe voninahitra ho an'ilay marina, voninahitra ho an'ny dada iava. Misy hira mandehandeha zany lefa manerina an'izao tontolo zao ho fankalazana ny dada iava ny faraparany any hoe voninahitra izy, voninahitra ho any amin'ilay marina any faraparany vo tonga sainany io vomafiko fo izao indrisy zato alevonako, indrisy ty alevonako fa ny mpamitaka dia mamitaka, ny mpamitaka dia mamitaka fantatra. Dahoary tahotra sy longoary fandrika no mahazo anao ary ponina ambonin'ny tany, zay ary le zava-doza tena loza ny anjoanao ary ponina ambonin'ny tany ka mieritrerety ianao ny dikan'izay zao efa hitanao zao efa loza ngeny manjoanao, inona le izy dahoary? Ary zay mandovitra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka, zany hoe efa miteny mihitsiny. Ohatra zao hoe Andriamatoa Elon Musk zao le any amin'ny ao ministry ny tsy haiko iny anganesany eo amin'ny Donald Trump ao amin'ny tamazoriny eo zany ho any amin'ny Mars zareo zany hoe mamanory hoe aza mandehandeha any zany fa zava-doza aza mandehandeha any ny any ary ho fay midina makatiako nareo ve dia hiakatra ho any ananinanina any ho any amin'ireo saona koa ve aza mba miditra amin'izany fa tena dahoary zay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka tany anaty lavaka ny fiafaran'izay mandositra, ary zay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika, any hoe rano miala avy ao anaty ambanin'ny tany eo indray zany ao ka hitsoka ty ivelany ety hoe hiakatra ny ananina any dia vo ianao tsy azo antsirana mihitsy zany ty tany ty amin'izany fotoana izany, tsy misy solution ntsony, efa miteny rehetra tsy misy solution fa ina ny antony fa misy varavarana mivoany amin'ny avo ka miororo ny fanorenan'ny tany eo tsika aloha ny hijanona fa vokatry ty varavarana mivo ty dia miororo ny fanorenan'ny tany zany hoe vonivò le varavarana tany any amin'ny lanitry ny lanitra tany dia niseo daholo zao problème hitra tantarena teo zay hoe korotana ny tany ambony ambany tena olana be mihitsiny ary zao rava dia rava ny tany io andinin'ny 100 io sady miororo ny fanorenan'ny tany mitresaka dia mitresaka ny tany mivembena dia mivembena ny tany toy izao kany ka mitsingevana tahaka ny fandriana miantona satria mitambesatra aminy ny fahadisoany ka dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony zay ny taninareo ina dikany hoe misy varavarana mivotany amin'ny lanitra ambony tany tany amin'ny dada iava io misy lanitra ambo io rehefa nisy nivoy varavarana io dia nivoaka avy any ilay mpamaly le anatanteraka ny tenyny dada iava rehetrarehetra ka raha vao mandeha ny mpanatanteraka ny tenyny dada iava rehetrarehetra dia mikorotana automatika ny taninareo ho aza vaiko amin'izay amin'ny mahazanakeny mpamorona n'izany Elia zany ary zandryn'le mpanamboatra anareo dia mahitsara ny historanareo ka eno tsara fa navely hiteny dia hiteny ary samy mieritreritra fa tsy fantatrinareo manam-pahaizana daholo ny zatra mitranga raha indray andro na ny tany hoe ina mahatonga an-dranomasina misy hira dia nantaniko daholo manam-pahaizana rehetra zay ny faina tamiko ary zay tena niaraka tamiko fa tsisy navaly nefa dia valy teny tsotra kely mivaly fa tsy mbola noaka matatra ny diako androany eto fa leo avelantsika any iny koa zany hoe lasa noaka matatra ve ny diany miaraka aminao dia tsy aka matatra fa exemple hoe tsy mahafantatra nin'ny eto nareo olombelona tsisy fantatra anareo zany eto tsisy hainareo zany eto satria tsy namorona anareo ka eto sika dia anomboka no sary hoe inona le varavarana ny voa dia nisy inony dosiko hoe nidina daholo niraka zay efa voalahatra sy voatendry amin'ny fotoana zay le varavarana ny vo ka dia nikorotana ny teny ambony inona no nanakotana anazy andony avakitsika eo amin'le andininy faraiky amin'ny roapolo ty lo miseho voalohany teny fa mbola mazavaiko hoe inona ny dikany hoe mamelona eny amin'ny lanitry lanitra ambony eny dada iava eny amin'ny lanitra ambony fa tsy lanitry lanitra satria dia zao aiza moa le andininy roapolo teo vakitsika aloha mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ny tany ka mitsingevaheva toy ny fandriana miantona izy le tany zany ary mitambesatrano ny fahadisoany
ka dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Efa dia manao vabaibay amin'ny latera nareo olombelona zao za miteny zao. Efa tsisy ninao raisinareo intsony eto. Reraka eo zay manamboatra trano, reraka atoky io ary ozongozona enjeradao zay ataonao eo. Ho sahirana zay nanao building dia efa atao veloma teny zao ny building ao mirodana daholo. Mirodana daholo, potraka ka tsy tafarina intsony. Zatra menjera ve mbola misy horaisinao intsony teny izy. Za rehefa manoro hevitra nareo hoe aza manamboatra building intsony zay manamboatra trano ataovy trano fisaka evaeva fotsiny a, ka raha mba sendra tratran'ny horohorontany matsiraviny ianao a. Satria fa intsika teo hoe iororo dia iororo ny tany, ary voadotra dia voadotra ny tany. Aiza misy ny teny hoe voadotra iny ny tany, aiza misy iny. Za aloha jerevako kely le teny fa tsy hitako a. Za so ange jerevako kely iny teny iny hoe voadotra ny tany. Aiza mi hoe voadotra ny tany ohatrany tsy hitako kely izy. Voadotra mihitsy ny olona moa tena mariko mahay ny tany ny dina amin'ny dikan'izay ao amin'ilay andininy fahenina. Voadotra ny olona efa hitako le izy aty ambony be aty kely izy zay. Zay. Ary noho izany dia ozona mandevina ny tany ary ny mponinao dia efa lenoneny sady voadotra ny mponina ao amin'ny tany, mahay ny dikan'izany. Dikan'izany a miakatra ny hafanan'ny taninareo, mirehitra ny taninareo, zava-doza. Zava-doza ny zatra manjohan'ny taninareo. Ary tena hay raha ny vakianao reny teny be dia be ny vakiko teo dia hitanao mihitsy ny hoe tena mijaly be ny taninareo. Dao ary midina amin'izay le iny moa. Satria hoe miororo dia miororo ny tany, ororo tany moko ny dikan'izany. Efa ny vakintsika teo ilay miororo dia miororo izay ny tany a. Sa mbola tsy ny vakintsika izay ry rova. Efa ny vakiana teto kosa hoe miororo dia miororo ny tany. Aiza moa izy iny. Io andininy fahasembin'ny folo. Disinao vakintsika kely iny rava dia rava ny tany, tresaka dia mitresaka ny tany, miororo dia miororo ny tany. Ka matoa miororo dia miororo ny tany a, mafana dia mafana ny afo ambaninareo ao, le ao anatin'ny taninareo dia miakatra le avy dia mandoratra ny amin'ny olombelona eo ambony eo zay hoe mahatra ny amin'ny olona eo amboninareo. Zava-doza. Inona nahatonga an'izany? Satria potehany dada hiavahatra ny amin'ilay extraterrestre eny ambony eny. Ho potehana dia azakazaka ediny ety aminareo izy. Naonay vakintsika izay teny izay. Dia ho azaveko amin'izao dia hoe teny mahapotika ny taninareo. Ary ilazako ny manam-pahaizana hoe diso daholo ny teorianareo. Miezako fotsiny ny teorianareo. Aleo zahay mekery. Andininy faraika amby roapolo. Ohatra. Ary amin'izany amin'izany dia Isia 24:21. Isia 24:21. Ary amin'izany amin'izany dia any an-danitra no hamaleny avy any an-tokony lanitra, ary etỳ an-tany kosa ny mpanjakany tany. Andininy faharoa amby roapolo. Ka dia angonina ao andavaka tahaka amin'ny fatotra ireny, ka hodiana ao an-tranomaizina, ary efa afaka maro ho vangina ihany izy. Ka dia efa mitenareo ary mpanjaka fa dia ho angonina ao andavaka nareo. Zay no mahatonga na miteny hoe afatra ho an'ny mpitondra fanjakana maneran-tany an'izao tontolo izao. Manerana an'izao tontolo izao. Fa ho samboriny ianareo dia ho angonina ao andavaka ka rehefa tsy te letitra eo anaty lavaka ao a. Mba afantarany tokony atao dia izao. Zay teny atsipy fotsiny a teny fa ilazako nareo hoe tsy maintsy tanterana ary ho tanteraka daholo io a, ry amerikanina, ry frantsay, ry anglisy, ry alemanina sy rehetrarehetra zay rehetrarehetra any a. Satria ianareo mihitsy ankehitriny miambina ny Israela, ka tenin'Andriamanitra io hoe amben'ny Israela, io nareo fa miambina. Miatra aminareo le izy. Nareo no namerina azy tamin'ny tany dia ambeninareo izy. Nareo amerikanina no rarany tamin'izany, ny frantsay, ny anglisy rehetrarehetra. Tratran'io tenin'Andriamanitra io nareo dia tsy afaka mamaly amin'ity tohiny ity nareo. Tsy azo valinina ny teninay. Dia ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama, iavano anarany. Zao Elia zao, zao Iran zao mitondra ny teniny izy mianaka, samy mieritreritra.
zay tsy azo lavina tsony ny teny daoary eto ny teny de hoe am'zany am'zany de any an-danitra no amaliny avy any tokony lanitra zay hovalena zany ny eny ambony eny ndao fa kitsika am'y teny frantsay io a efa nomboka maraparana tsika faefa be zay teny zay fa efiditra am'ny famaranana zany tsika kortianina izy misy teo Esay akiko am'y teny frantsay a Esay chapitre firy misy teo ry rova 24 21 voilà en ce temps-là l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en eau am'zany fotoana zany amin'io fotoanany ty loza be tya de miainga koa ny famarirany amy lanitry miara-mandeha io le fivoanan'le varavarana de miteraka aloha zay te atany a ho azavaiko tsara manino ty tanjareo teny mikorotana be ohatran'io de misy am'izay ny fanapitenan'le miaramila any ambony e tsy izy fa reo extraterrestre reo le miaraka amin'ny lone le devolo satana ho tafiany dada iava am'izay izy a miaramila ny dada iava efa mandehany daholo manao an'zany asa zany a mba tanteraka hoe loza ho any tany sy ny ranomasina fa tonga aminareo ny devoly sady manana fatezina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny apokalypsy 12 hoe sady valinany any de rehefa potika any any de midiny izy de azavaiko aminareo hoe tiany zavatra misy any ambony any zao ary mahatonga ny tanareo izobozana ka hoe miantona tahaka ny fandrina miantona ary mihevaeva tahaka mamo de ho azavaiko anareo izy daoary anareo satria andro ny fanazavana zao de mety be ny fanazavana de manary oatra elia hoe daoary apokalypsy 12 de ny 12 apokalypsy 12 ary noho izany mifaliry lanitra sianareo zay monina ho aminy fa loza ho any tany sy ny ranomasina fanidina ho any aminareo ny devoly sady manana fatezina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny nareo efa lasa zanaka ny devoly teo avy any amin'ny devoly am'le fahotanareo teny devoly mbola hidina mbola nao zavatoza aminareo zay le hoe iororonareo ny tena izy zavatoza amin'ny matambo fa inoy alo afatra ho an'ny mpitondra fanjakana manerana nyzo tontolo zao makany aminareo mihitsy ny teniny ely a de am'izay vahoaka entinareo tsy zay olona eo ambany fifehezanareo makany aminareo ny teniny ely a hoe enoy ny zahatra anjoanareo fa tonga ny fiafaranareo daoary fa inona zany le izy inony ty loza be ty maninona ny miororo ny taninareo devoly zany efa midina avy any zany ty zareo fa misy inona zao ny zahatra misy any akoatran'zay fanapotena mandeha any a de misy an'zao sary zao mandeha any hoe efa nipotena ny zahatra miazona ny ty taninareo ty somary misy gripa moa ty am'y tany misy any ty fa mangatsika de misy gripa be de somary ohatrany anareo ihany efa misy gripa moa de fa aza le gripa ny inona fa le teny mandeha ny teny ino tsara mihitsy daoara inona ny zatra nanamboarany ty taninareo ty za tsy anome précision a fa raha zany de lany eto ny anytsia fa le fanamboarana anareo fotsiny no azavaiko hoe ianareo de namboarana tam'ty sary ty anamboatra sary kely tsika aloha araka an'zao tantara zao zany ataoko am'ty de mba angezangeza tsara ny sary am'izay ny nanamboarana ny système anareo mihitsy no azavaiko mareko aloha fa tsy univers anankiray zany univers fa iny zany nareo mampimebe nareo miteniteny foana am'le zatra tsy takatry nareo mihitsy dia miteniteny foana ry olombelo univers anankiray univers zany tsy voaisa zany anaovako sary ny univers fotsiny nareo hoe ty zao ny univers nareo olombelona ohatrany a ty ny univers nareo ohatrany ty io zany univers nyty univers ty tany univers terre ohatrany ato misy univers ray atoko misy univers ray ato fa tsy tamy masonareo zany atoko misy univers ray ato 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 de ainsi de suite de arakaraka an'izay dada iavasy eo so anamorona anazy any amisy ngezasy kely reo a ary debe fa nareo terre no hitan'ny masonareo de ozy nareo hoe ty ny univers ray any no hitan'ny masonareo nareo nge tsy mpamorona fa ny univers be debe innombrable ny univers tsisy mahafantatra anisan'io afa-tsy dada malaria iavarery any sy ahosoa ary elia zay nge elia mo
tsy ny raha namanisan'izany fa fantatro hoe misy izy be dehibe fa ny teny Israela tsy fantatry ny Elia fa ny toerana zay efa nandehanana fantatra daholo hoe arisy ary ny karazana zavaboary any fantatra daholo ho an'izay efa tadidy ho an'rehefa tsy tadidy moa zany de efa tsy tadidiana fa vela izy hoany zay ny zava-misy zany zay natao univers zany ka ny univers an-tany no resantsika de ndao aloha fa afatsika kely aloha ty hiditra amin'ny univers an-tany tsika de atsoko ny président république maneran-tany jery tsara ny zavatra ampianarin'ny Elianareo sy ny manam-pahaizana maneran-tany eno tsary ty fa diso daholo ny teoriana rehetrarehetra any zay fotsiny mba tsy tehiteny de ozy nareo marina nareo fa tsisy marina zany any fa aloha arahana tsara fotsiny teny de samy manaraka nareo voninahitsy tantayavasy zay ozy hoa univers de misy univers ohatran'izao ataontsika karaha ohatrany hoe tuyau na tube ale izy keda be zao tya de ohatrany hoe ty zany ny univers ataontsika hoe tuyau zany de tya ataontsika hoe pôle plus moins pôle plus positif moa zany de négatif zany dikan'izany plus moins zany ataontsika kisarisary zany ty lanty zany fa lava be avy any ambony ka hatrany ambany io de ty lanty zany ataontsika hoe moins avy any ambony ka hatrany ambany ihany koa zao ny singa ray am'tya rehefa any ambony any de mamay be faratampo mamay be reo anakireo fa rehefa tonga any farany ambany akaiky ny taninareo atika hatreo de fara lasa kely blika fa any ambony ngeza be fa mekely izy io mingeda be de mekely de mekely de mekely de mekely de rehefa farany kely ty akaikinareo ty de tazanareo am'zay ny ambony de ozy nareo hoe trou noir io zavatra io zany resana zany ty ohatrany tuba teneniko ty fa za tsy anymeny anaran'io fa mbola tsy fotoanana zao fa le zahatra na rehefa mpivoany rehefa nanao ny création dada iavasy eo soa de tahaka an'izao ny création nomezana anareo namoronana gaz zay nareo io gaz io no meko anareo anarany nisy gaz nalefa injection na gaz natao ka ty gaz ty ny anaran'izy ty io no meko anareo monis ny anaran'izy ty monis avy any amin'ny lanitra zany anaran'izany fa tsy miforonareo olombelona monis zay ny anaran'io gaz io ary io gaz io rehefa nampidirina tao anatin'ity système ty de misitomony misitona n'ty gaz ty reto de miodina anohatran'izao io gaz io zany de miodina zay no mahatonga anareo mahita forme ohatran'izao rehefa mijereny ambony iny lasa forme escargot hitanareo any satria ohatrany karazana attraction izy io de miodina ohatran'izao zay de miodina zany le zavatra miforona eo de mandeha miodikodina eny mandrapifarany mandrapijanonany miainga de miodina de miainga de miodikodina ohatran'izao zany zay ny izy zay ny fandeny sarinareo ka ny etiekeke ty moa mazava ho azy fa hatrany de mirehitra mafy be mihitsy ny etiekeke ty zany zay etiekeke ty zany de mirehitra mafy be mihitsy ny teny izy zany de mena be mihitsy ny etiekeke ty fa zay lavidavitra any am'izay de lasa mivadika tsy de mirehitra tsara satria lasa ananonanona de reny ampivoambony re zao le tsy de mirehitra tsara fa lavidavitra ny tya de ataontsika hoe planeta zany ny anaran'ireny reny ateo planeta zany fa zay nyrehitra mafy be kosany zany tratrany fiodikodina io ka any akaikaikin'ireny mamay reny de reny ny ataontsika hoe inona moa étoile zay mamay be zany arakaraka ny plasy nipetrahany de nipetraka ny hoe étoile arakaraka zay fiodinany tamin'ity nanakekezany an'io ohatrany trou noir ny filazanareo anazy fa hafa ny anaran'izy io zay ny fandehan'ny création mbola création zany resako zany de arakaraka n'zay fipetraka ilay fiodikodinany teny no mahatonga anazy hoe inony izy zatranakaiky de mipetraka de ampovoany izy ny tafapetraka arakaraka ny fivoovan'io gaz io koa arakaraka ny fisokafany gaz na ny fidinany gaz ny fandehan'ny gaz arakaraka an'izay ny tenena hoe ity zavatra ty rehefa miodina lasa masoandro izy lasa kitana izy lasa mirehitra be tony kosa ny karazany le tsy mirehitra lazako anareo fa ny masoandro tsy boribory diso be nareo milaza fa boribory ny masoandro ny masoandro de tsy boribory akanrehetreo fa ny lohany ty io ny tazareo de ohatrany boribory fa ny masoandro de taka ny forme conique ny tena marina masoandro ohatran'izao forme masoandro mena anareo koa mba hodinianareo ataontsika menamena ihany izy satria izy menamena
ny masoandro de tahaka an'izao a kona ohatran'izao de ty boribory ty nitazanareo fa izy zatra konika manoatra an'izao mankany ary ny force ao anatiny tya itya ny misy mireo généré force ato a de iny hitanareo mipopoka be ry am'lohany arikatra le ozy nareo olombelona hoe misy zatra mivoaka be ao a de mirevidrevitra be tonga hatrany amin'ny 700 kilometre ny avon'izy ny force avy ato ambany atiny manao an'iny avy aty ambalo moa zany raha par rapport amin'ny aty raha ataontsika avy aty ny ambony avy aty ny ambony sa ty ohatra misy an'tyny flamme aty satria mitazany lohanareo de ohatrany ambany aty fa aty ny tena force aty de ty kosany a fandrainy amin'ny dada iavany misy lina makany ambony ihany a spécial nanaovan'io masoandro nareo satria tena natokana ho an'ny tany mihitsy izy a de spécial izy io masoandro nareo misy linina fandray amin'ny taninareo fa invisible ary zaona tsy azo idirana raha nareo tafiditra antan'izany de manjavonareo tsy hitinareo ary tsy miexiste tsononareo raha tafiditra antan'izay zaona zay fa io moa zaona ambenana izy io a fa tsy hainareo nymelona satria zay ndraiky misy tompony hoe ty taninareo ty ary tsy hainareo ny momba ty taninareo ty fa zany force zany a tsy hitanareo nefa miexiste mihitsy zany ary io force avy amin'ty masoandro ty a io ny mialimante an'le taninareo ao zay ny tena maro mialimante an'le elo ary iny linin'indrery ihany mandeha makany amin'ny taninareo fa aleotsika aloha mbola tsititra am'izay fa rehefa kelikely eo mety idirako ihany raha ampy ny fotoana zay ny fandehan'le sara zay raha mombany amin'ty ina moa ty resaka masoandro ty ny resana de hoe soroko teo am'izay izy a satria hititra zavatra fa am'izay tsika zany zay aloha zany ny création de tonga ty ambany aty io a de lasa malefaka am'izay be malefaka rehefa any ambany any rehefa tonga eo amboloanareo izy a de tena malefaka ke de hitanareo ataonareo constellation hoe galaxie de faramody univers zay nitakatrinareo fa zavatra tsy zany mihitsy le izy fa zay moa nanarano menareo anazy fa ny zahatra farany kely indrindra io hitanareo io efa faran'zay fa lefy zany hitazanareo ambony fa any ambony any a sady tsisy afaka miditra any danger be any elombony any na ny devoly raha tsy afaka miditra any ambony any tsy afaka miditra am'zany izy zay ny fanamboarana anareo raha tsy hainareo avy amin'io gaz monisy io de midina ty ambany io a de arakaraka an'ity de ny malefaka de arakaraka ny fiodinany a de iny ny position tany a zay ny masoandro araka an'izay ty ny dada iavana ametrana anazy ary ny kitana ihany koa araka ny nametrana anazy zay inona raha zahatra mitranga rehefa tonga am'ty taninareo ty de ny tany reny atao keto ambany eto a de ny taninareo indray zany a ohatran'zao miaraka am'izay manodidina anazy io ozanreo maintsomaintso moa ny taninareo de loha ataontsika maintsomaintso ary izy zany dikan'izay de ty araha ny taninareo ty ny taninareo koa de ny forona arakaraka an'izay koa ohatran'izay koa izy zany de izy koa zany de voazona am'ty sary ty satria le attraction am'ty zatra ty misy daholo de ny planeta be deabe mandeha ohatran'ile tam'y systeme eto ambony misy daholo koa iny a misy daholo iny a de misy mipetrapetraka eny daholo ny zatra etra arakaraka ny itiavanareo anazy rembanileta manodidina ny taninareo am'ty système solaire anareo ty manana masoandro mitokana koa nareo zany a iny ny masoandronareo mba ataoko sary koa izy a ataontsika ty zany ny masoandronareo am'ty système nareo ty io ny masoandronareo zany zay am'ty système nareo ty asikotsipika zany mampisaraka an'le tany ty zany terre ty ambany ty a ataoko hoe terre ty ambany ty ty système ny terre anazava le hoe le problème nareo hoe mamo ny taninareo zay tika tongavana eto a de le masoandronareo zany ty ampovoany ty a izy ty io ingabe masoandro le teneny zareo rikatra amin'ny anina rikatra hoe masoandro masoandro io izy io zany le manazava de inona ny zahatra am'seho am'le fanapitenanareo zany ongotany dada iavaty sisiny ty nefa ny ty ny miazona anareo ty no miazonareo de ity no ongotany ty zao ka rehefa tonga de rehefa mandeha ty fanapitenany ty système mitazonareo ty ty avy amin'io no inganareo a de sady mitazona io a ity sisiny ty zany sady mitazona marieko tsara attraction avy am'ty no mitazona andreo zatra rehetra ampovoanireo satria avy am'ty no namoronan'io de sady misy ohatrany hoe voatazona iny zany ny miazona ny tany sy ny système rehetra eo de rehefa sikiry ny dada iava am'izay ty zany potena tondreretra tony ongotana teo zany tony de rehefa mialy ty a de taka ny zahatra en désordre fatra de mikorotana io système io de mipoka io rehefa mikorotana satria le attraction sika de mifandolona ny sasany a de mifanapotika ny sasany a ny sasany moa trany de
mipoka ho azy mihitsy noho ny amin'ilay zava-misy mahazo manjoana azy eo forsa ny tataiava daholo de mipoapoka io zavatra io akoatran'izay apoka n'lay miaramila midina avy any de mipoka ho azy io satria ilay miaramila koa ny raha nanapoka fa ny tena zahatra misy de ny fanesorana n'ity sisiny ity ka rehefa manakaiky an'ty planeta terre anareo ty am'izay système solaire anareo ty am'izay ty fandravana n'ity sisiny ity fa mbola be système ao anatiny io fa tsy manazava aminareo mbola misy zahatra be deabe ao fa ny mora azonareo zao azavaiko zao rehefa manakaiky anareo am'izay ty zavatra ty de eniny tany am'izay ny miala zany le miazona anazy rehefa tonga eto akaiky miala zany ty système le ohatrany hoe tazona akory de miala le miazona anazy de tahaka ny fandrina miantona mihitsy io taninareo de mamo azo ny taninareo zay le hoe mamo ny tany zo ny ten'Andriamanitra vakitsika teo zay ny mampamamo anio satria lasa daholo ny système miazona anazy ato miala zany le rindrina ohatrany hoe rindrina zany ohatsina hoe miala ny rindrina ato satria aorina zay le hoe aorina tahaka ny taratasy ny lanitra de miorina ty zavatra ty ohatrany hoe esorina poka daholo ny zavatra rehetra ao anatiny ao rehefa avy io satria nataony dada miankina am'ty zavatra ty daholo ny fipetrahan'ireo système reo ka raha vao miala zany ty sisiny ty ataontsika sisiny miaro anazy zany de mipoka daholo système voany reo zay ny nanaovan'ny mpanamboatra sy ny mpamorona anazy ary anareo mpanao fizika igny zany raha tena niantrina reo hoe raha vao miala ny zavatra mitazona zavatra kety de mikotana io ka raha zavatra mikotana zany anareo tsara fa zany de ny attraction entre électron entre atome sy ny masamihafa nke de miteraka bouleversement de mipoka iny zavatra iny rehefa avy eo rehefa en déséquilibre ny force anakaika mandendeny ambony eny mifamely reo rehefa kelikely io satria tsy misy tsony miazo anazy izy satria ty ny tena miazona andreo zavatra reo ty potrakazana potra ty zany ka rehefa miala zany potra io anareo tsara rehefa nanao fizika nareo tany amin'ny troisième année tany amin'ny polytechnique sy ny kazantany deuxième année nanao an'izany taona première année raha misy kely de nareo tsara mihitsy ny fanapotehana zavatra anianty hydroélectrique nareo sy ny maro samihafa de tokony mahay an'izany daholo nareo todika manokana ame manam-pahaizana fa rehefa nareo tsy mahatakatra an'izany de tsy haiko miteny aminareo fa anareo ny anareo fa zavatra tokony hainareo daholo zany fa eto kosany de tsy izay ny resako anefa fa ny création mihitsy nomeko anareo hoe tahaka zao ny création nareo ary zay création zay ny mandeha zao hoe ny fandravana anazy de hoeninareo am'izay le hoe homamo ny taninareo rehefa homamo ny taninareo ary zay no mahatonga ny hoe mimirehitra ny taninareo satria mandeha le fanapotena ampiakarina ny fandorana ny taninareo ankehitriny satria tonga ny fotoana ny famalina ary zay no mahatonga ny hoe hiakatra am'izay ny fiozongozona ny taninareo ny ororotany satria miakatra be le température zay mainga avy any am'le force avy any ambony mandalo amin'ny masoandro iny zay mandeha ao ambanin'ny taninareo ka mandorony noyau ny taninareo zay no mahatonga anareo nisy an'io glasy be eo ampangatsika anareo ary zay no mampisy ny ranomasina ampangatsika anareo ary zay no nampanisinan'ireo izy moa i coiffianceau zany coiffianceau zany de karazana ohatrany hoe fitaovana mandehandehanina ataony dada iafa ary manondraka an'ty taninareo tsy hitanareo maso ty tsy hitanareo maso zany fa misy zany any mahatonga ny hoe rehefa miakatra ny ambony nareo ndraindray mahita ina moa any amin'ny toerana tsisy ranon'orana any fa mahita rano ho an'izay efa nandeha tany misy rano any ambony any ary ny mampime be rano miakatra any ambony any fa tsy rano miraraka ty ambany aminareo ty hoe taiza nahitanao zany ka zavatra misy any zany de tantaraiko anareo any misy anay ny anareo ny orana anareo miraraka midina ty fa any ambony any raha miraraka miakatra any le izy arakaraka nanaovan'ny dadanay anazy zany ny tantaray anareo satria zava-marina zany de meko anareo de io hafanana io no mandoro ny tanyreo no miakatra am'izao tsika miteny zao de zay no mampitsonika ny glacenareo ikatra amin'ny pôle nord sy ny pôle sud nitenenako hoe tsy avy amin'ny effet de serre ny gazinareo zany io fa ny hafanana ny tany mihitsy ny miakatra de mirehitra ho azy provan'izany hitantsika eo Amerika iny mirehitra ho azy daholo ny tany io tsy fantatra hoe iny tena mirehitra ho azy ny tany ary tsy eo rery any fa manerana an'izao tontolo zao ary miakatra de miakatra mihitsy ny hafanana ny tany hitantsika eo ny toy iny fa tsy maintsy andrehitra anareo io tany io na tianareo na sy tianareo zavatra efa misy zany ary efa mirehitra ny tany efa milaza aminareo fa reto ny zavatra iseho aminareo ahita rivotra mitsoka anareo ary zany rivotra mitsoka zany tena mahatsiravina be ny ataony fa tena mandripaka zany ary
Inona tonga zany noho ny an'ilay fiakarany hafanana ny taninareo zay tsy aviaza fa avy eo ambanin'ny tany ary tsy hitanareo maso ny mampiakatra anazy fa misy zany ka raha nareo zany analan'le problema ny taninareo mamaio ndany reseo zay forsa manafana ny taninareo zay fa tsy avy ety ivelany io fa avy eo anatiny ao avy any amin'le tsy hitany masonareo mihitsy. Zay no mahatonga anao teny hoe nisy coiffenso zay ny anaran'le fitaovana ampiasainy dada Eva mangapangatsika ny taninareo. Ny paozin'izy io dia ohatra ny paozina vato izy io. Efa nisy fotoana zay nareo olombelona mokamoka sary zay fa zay raha mba nieritreritry sao dia mba coiffenso hitany sarinareo. Fa zany coiffenso zany dia tena ohatra ny paozina vato mandehandeha izy ary mamoaka rano glasy eny tena asany manondraka glasy manampy mampangatsika. Zany coiffenso zany efa najanona tsy mahazo miasa tsony zany zao tsika miteny zao fa ny foanany dada Eva. Zay no natonga hoe niakatra ny hafananareo satria dia niakatra lay nijanona ny asan'izany coiffenso zany zay mandefa rano mampangatsika ny taninareo fanampy ny efa misy ny glasy satria any amin'ny glasy mihitsy izy ny manondraka. Zany hoe ato amin'ny taninareo misy zatra mafana miditra fa mbola nasiany dada Eva glasy manondraka foana ary any amin'ny party ny pôle nord sy ny pôle sud moa tena andehanan'izy io fa matetika ny tena andehanany dia amin'ny pôle sud ao any tena andehanany matetika ao fa matetika io izy mandeha any amin'ny pôle nord mandefa an'le glasy avy any amin'ny asany mandefa glasy fanampiana an'ity taninareo ity zany tsy tamin'ny masonareo zany fa misy zany zavatra zany. Fa nareo hoe mieritreritra fa raha vina fotsiny hoe nareo tsy ampitsoneny io masoandro io azy nareo ampitsoneny io masoandro io azy ary mitsonika ao azy nareo raha ohatra ka tsy misy fosy mampangatsika any amin'ny pôle nord sy ny pôle sud fa raha tsisy io dia io manjoanareo io efa tsy navelan'ny dada Eva mandeha tsony zany coiffenso manondraka amin'ny pôle nord sy ny pôle sud nareo zany dia io mahatonga ny déséquilibre ny taninareo satria tonga ny andron'ny fahamaliana mamaly daholo ny natiora rehetrarehetra zava-misy daholo zany tantarako anareo zany tonga hoe tsy voavalinareo mihitsy ity problème amin'ny taninareo ity reraka eo nareo laha ny andro eo fotsiny nareo amany io fa zatra mamahazatra tsy voavanareo zay ny izay tisako amin'izay le teny dia rehefa miakatra ny hafanana dia mandeha ny horohorontany efa hitatsika ny horohorontany be mahatsiravina vao tamin'ny mazo nisy horohorontany reto Amerika zao 5,2 teo indray ny margefle izy amin'ny échelle Richter efa matahotra ny olona hoe inona daholo ty horohorontany mandeha ty ka Elia efa nyteny hoe ho avy ny horohorontany ary tena horiparipaka daholo ny building rehetra raha fa tsy zay misy any Elia rehefa sedra mandeha Elia io zany hoe nanao kosa ty tena fa zay misy any hoe normalako za mbola manao asany any mbola monjy olona efa ianao nga misy olona vonjenao ianao ary olona manohitra ny eosoaka inona moa ny eritreretinao zao fa tokony zay za tsy teny hoe tsisy lavana anao fa ohatra mary zay teny zay inona moa zany lavanao tokony ianao raha tsy mety mibebaka ina ny lavana anao fa andao manatona ny eosoa dia misy lavana anao ndray zany izy miteny amintsika ny loza mitranga tsy azo anina atao tsony io farany rehefa mamay ny tany dia may ho azy nareo eto ambonin'ny tany mirehitry nareo tsy ho zakanareo tsony zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany hafanana miakatra zany dia isy amin'izay ny rivotra tsy fatapiaviana hitsokanareo reto ny zahatra ho tonga aminareo rivotra tsy fatapiaviana tena andrivorivo manerana an'ity taninareo ty manerana ny tany za tsy miteny hoe tena hoe dia rakotra rivotra be fa tena mandivy rivotra io dia tena miforona ho azy dia mandripaka sy tena mandrava zavatra be aorianan'izay dia oka hoeninareo am'izay hoe arary ny andohanareo. Inona mahatonga anareo marary andoha nareo satria le mifembena ny tany mifembena ny tany le vao nivakitsika teo ka rehefa mifembena ny tany dia hoeniny atodoanareo le izy fa tsy koa ny tena hietsiketsika be ohatran'izao fa heninareo le maheno sensation ny olona hoe any anatin'ny lohany mahino zatra hoe ohatran'ny tsy any équilibre ianao ohatran'ny hoe zatra mifembena dia enao ny ambony lakana iny zany dia mifembena ohatran'izao dia heniny atodoanao le izy fa tsy koa ny tena mifembena be nareo hoe tia tany ity takony nareo zao mihodikodina mafy be fa tsy heninareo fa ity indray nitondraka ty kosany tena hoeninareo amin'ny atodoanareo le fivembenan'ny taninareo dia hiakatra ny aretina andoha amin'izany fotoana zany zay efa tsy hoela intsony fa akaiky be mihitsy zany mahatonga na mampianatra zao hiakatra daholo ny aretina andohan'ny olona ary hiakatra daholo ny tension'ny olona ho mivembenako taka ny fandriana miantona zatra mahafanina ane zany
dia anerantany io aretina io aretina amin'ny atoziny hoe misy aretina voatonga indray ty aretina vokatry no mamony tany nareo dia nareo koa mamy eo ambony eo ny solution zany zany a andana mitsoka manidina iny ambony iny efa tsy afaka misirany iny zany dia andro ny fahamalita nareo zany hoe zavadozany miandry an'ity tanynareo ty zany roa zay a ao anatin'izay fantelony ny biby ny mahinan'io voalohany ary amin'ny mahabiby azy dia aminazy zany tsy mety aminazy tsony mipetraka amin'io toerana misy azy io satria tsy normalina hony io dia hikorotana ny lohan'ny biby mahita an'ity fihetsiketsehany tany ity satria izy ireo foana maheno ororo tany izy maheno ka rehefa eo foana io zahatra io dia fantany hoe loza hiakatra ny biby dia any anala rehetrarehetra dia ny biby masika dia amely anareo rehetra olombelo eny amin'ny tanana anareo reny satria izy eritreritra hoe tsy mety amin'ntsony mipetraka ao anaty ala ao fa problème ao dia hiakatra any amin'ny toerana misy ny olona izy fetio izy milamina dia nareo olombelona ndray zany roana andeha anaty ala dia vovony rehefa tsy mety mandeha fa izy tonga hipetraka any amin'ny toerana misy nareo mba tanteraka ny teny dadava hoe ataoko mamely anareo ny biby masika loza donc ijevantsika re zay teny zay sao misy an'izay biby masika zay somary hojerevantsika kely io zay resaka biby masika zay mbola karoana kely zany zay a Ézéchiel Ézéchiel 5:17 ntsika maka an'izay boky Ézéchiel 5:17 zay Ézéchiel sy moa zany Ézéchiel 5 a mety jevatsika eto teny ty ty moa zany tantara amin'ny mampetsivona antsika hoe ny ateserany dadeva dia aterako mosasy biby masika eo aminareo zay alany faranareo dia androsy eo aminareo koa ny arety mandringana sy fandatsahan-dra ary ataoko miatra aminao ny sabatra zao iavany hoe fanonteny loza zany hoe tena biby masika ataoko miakatra eo aminao dada iavany hoe fanonteny Ézéchiel 5:17 zany hatrany amin'ny fandatsahan-dra arety mandringana biby masika mba alefaka eo aminao daholo zavadosany miandry anareo reny melona zany nyvokatry ny tsy firarenany eosoa zao ndray toizatsika indray ny teny aiza indray ny teny manaraka hojerevantsika indray ny bokin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'isa moa zany Ézéchiel 14:15 zay no vakitsika Ézéchiel 14:15 retony zany zahatra mely anareo zay avy ny teny fa lavalava ho atsika androany fa aza misy matory fa aza manontany ana rehefa sendra nytony rehefa ina moa ny nampianarinao tamin'iny de andanakaroa ihany Ézéchiel 14:15 raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany ao ka mandringana ny zana-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'olona leno ny biby zay tena hoe alefako mihitsy ny biby masika mely anareo izy dada iava zavadozany dikan'izany atezerana ty sary mandeha ty zany hoe le biby masika miakatra mely ny tany a zay le hoe mamely ny biby masika io le fahateny vonoany daholo ny olona zay le hoe maty ripaka ny olona maty ny aretina andoha mbola efa misy mofa sy tena mbola io le mamely a mbola ho avy ny tena matsiramo rehefa misy zany rehetra zany rehefa miseho zany rehetrrehetra zany de fantaro ny teniko fa tonga ny fahamalina tonga ny fandravahanareo tonga ny fanapitenanareo montsika moa fa mahita zao nareo maniotra ny eosoa io zay aloha zany fa tapahako atreo aloha iny fa hotoizako indray amin'ny manaraka iny efa misy tokony amizy satria mbola misy toyny fa ajanoko atreo aloha reo ny fambaratelo omeko anareo tany mamay rivotra mitsoka ary mibiby masika voaka anaty ala tany mizomozany meveva de marary andeha ho azy nareo fa nanome indisanareo zany za ho hitanareo reo a de fantaro fa tanteraka ny teniny Elia araka sy nampitondray ny dada malala iaiava azy amarana ny teny koa mikasika any amin'ny Rosia inona mikasika any amin'ny Rosia zany Rosia zany de tsy azo hidivana satria tsy maintsy manatanteraka ny teny milaza azy izy fa ny lozanjony tany
dia avy androsia. Noho zany tsy afaka miady aminareo ry olombelona. Ahoana mikasika ny androsia? Efa nampiandrinareo te hoe milatsaka ny extraterrestre avy any ambony any, satria raha vana daholo ny toerana misy an'zareo dia mipoaka mirehetra dia milatsaka izy. Efa ny ambony kelinareo azy ny izy no nitsoaka, efa nitsoaka izy satria ny fandravana mbola ny ambony any fa zareo nefa nitsoaka. Amin'izao tsika miteny zao efa amin'io constellation d'Andromède io daholo zareo mitangorona miaraka amin'ny raha Jesosy eo ambony ao izy mitangorona zao amin'izao tsika miteny zao, fa nitsoaka izy satria efa mandeha le fandrianana ny ambony any, le fanampitena ilay tany sy ny système ny univers manty taninareo ity. Zay zava-misy zay. Maro ny zavatra tokony tenena fa hateo aloha dia ampianareo olombelona fa tsy zakanareo ny ankoatran'izay. Dia rehefa midin'ireo lazaiko anareo fa ny fohiben'ireo eto ambonin'ny tany dia ao Rosia. Ka ataonareo ahoana ny ady amin'ny Rosia? Satria ny teknôlôjianareo avy eo amin'ny extraterrestre. Raha nanamboatra bomba atomika nareo avy eo amin'ny extraterrestre. Raha mahafantatra an'ireny transistor sy ny diode sy matra ireny reo avy eo amin'ny extraterrestre daholo nahitanareo an'ireny. Raha nanao ny ordinateur nareo avy eo amin'ny extraterrestre ireny. Raha nanao an'itoy ny F16 sy ny F18 ity nareo ny amerikanatra ny amin'ny F35 nareo avy eo amin'ny extraterrestre ny ireny. Raha nanao an'le fusée ino le roplanina mpiady le ny moa izy nareo le hoe le miafina dia tsy hitan'izy efa mandeha. Invisible zany no filazanareo anazy, tsy tratran'ny radara, izy hita fa tsy hitan'ny radara. Fa angamo nareo no nahandrena tsy ny extraterrestre na nomeny teknôlôjia nareo. Fantary dao zany teniko zany Ary rehefa ny extraterrestre na nomeny teknôlôjia nareo, aza mandainga efa marina zany alazaiko anareo fosiny nareo hoe nisy ovininy latsaka dia nalainareo ilay teknôlôjia tao. Nareo aza ampiresan'ireo devoly reo. Fa ny devoly zany tsy ampiseho ny tena heriny sy ny fahefany aminareo. Olona nge nareo fa ny tena marina natao takalo mantsy io resaka io. Aleo dia itsiko amin'izay resaka. Natao takalo io. Omeny ny extraterrestre teknôlôjia nareo fa takalo kosa ny hoangalarin ny olona anaovany clonage mba hivadika devoly ny olombelona rehefa tonga Jehosoa dia devoly ny hitany. Ka rehefa tonga Jehosoa dia devoly ny hitany ka nataony devoly zany sary zany. Efa nataony efa hatramin'ny ela ary niazakazaka mafy be amin'izao vaninandro farany zao. Porofon'izany ny fifanarahana nataony Amerikanina sy ny extraterrestre, ny Rosianina sy ny extraterrestre, reo firenendehibe reo manao fifanarahana extraterrestre daholo reo. Tsy azonareo lavina zany. Ianao tsy nahita an'izany, aza mandainga manoatra marina sao dia zavatra hafa no miseho. Fa zavatra marina zany teneniko zany. Porofon'izany ny fangalarana olona amin'izay rehefa avy eo, izay niseho manerana an'izao tontolo izao, izay mandeha manaraka androany. Klonena ny olona. Fa omena teknôlôjia kosa nareo ary vitan'ny extraterrestre mihitsy ny mody nandefa clonage avy any ambony any, grand gris petit gris cloné, mba hitotony etỳ an-taninareo. Dia alainareo amin'izay ny teknôlôjia indosonareo hoe izay matanjaka be. Porofon'izany vao mitotona reny zavatra reny dia alainareo dia entinareo ny amin'ny base militaire nareo. Satria izay ilay fifanekena sy fanarahana. Contrepartie kosany mangalatra olo izy ary tsy mahazo miteninareo. Zay zava-marina zay. Zany mahatonga hoe izay rehetra miresadresaka extraterrestre tany aloha tany maty daholo. Fa rehefa tonga kosa ny ambassadeur ny Jehosoa dia nitantara momba ny extraterrestre dia tsisy afaka namaly tsony dia nivahana amin'izay ny problème ny extraterrestre ka natao hoe dossier non classé amin'izay fa azo resahana amin'izay. Fa taloha izy dossier classé tsisy mahazo miteny an'io noho ny amin'ilay contrat nataonareo ry président ny république. Ratsy ny zavatra nataonareo. Azo lazaina hoe nivarotra tany mihitsy nareo ary nivarotra ny olombelona teto nareo ny amin'ny fitiavanareo azy pouvoir efa devoly nanaovanareo nazonareo pouvoir io. Pouvoir avy any amin'ny devoly. Manoro hevitra ely hoe mbola manana ny fotoana andosirana. Matoa ely mbola miteny dia mbola afaka mandositra izay te handositra. Fa zany io sary io. Porofon'izany izay niteniteny momba ny extraterrestre tany aloha tany na maty na migadra mandrakizay dia manjavony iny rehefa avy eo. Satria izay ilay fifanarahana hoe aza miteny fa tsy tianjareo tenenina mantsy ilay zavatra ataony. Satria zavatra ho avadika biby daholo ny olona ka hiady amin'ny Jehosoa rehefa tonga Jehosoa amin'ny andro farany. Fa tsy takatry nareo olombelona zany fa zany io planina io.
de mody nazera am'izay reny hoe oviny reny nazerazera daolo reny de nalany areo am'izay ny teknôlôjia fantaro fa avy any am'zareo iny dikan'izay ny lehibe any zareo zay nanomenareo an'iny nefany ao Russie no mipetraka tahaka ny ahoana zany ny fahaizan'ny Rosianina an'io zavatra io fa mody maty reo ny tiako tenenina zany na tonga nantentareo za tsy momba Rosianina fa saingy miteny aza miady am'ireo fa tsy maharesy andreo zany tsy maharesy andreo zany nareo nohony amin'io teknôlôjia nananareo anazy io fa tsy anareo dao fa kitsika ny tenin'Andriamanitra fa tahaka nareo le miambina nareo miambina ny Israelianina io de tena ambinanareo nge ny Israelianina tsy afaka mamaly mihitsy ny Donald Trump am'izao na François izy Emmanuel Macron zay ho avy eto amin'ny firenena Madagasikara président français président américain tsy afaka mamaly koa ny anglisy tsy afaka mamaly daolona ny Allemagne fa samy miaro daholo zareo ohatrany amin'ny polonais sy masomihafa samy miaro aro daholo zareo satria eo amin'ny tany fa miatra aminareo ny tenin'Andriamanitra de tahaka izany koa io ny lehibe ny extraterrestre zay nevian'io fitaovam-piadina ananareo fahefan'io de avy any amin'ny lehibe an'ny ao Rosia ary ao ny base ny Rosia ny base ny zareo ka tsy ho atakalony any Rosia zany nareo nanao ina fa adalany nareo zay te ady amin'ny Rosia fa nytenanareo azy tsy atakalony any Rosia nareo fa io tiany io ny baziny io ary eo ny élément ao Rosia ny élément profon'izany ny hoe Rosono koa anaran'ny iny moa le fipetrahan'ny ina moa station spatiale ny ambony any Rosonoko Roscosmos moa zafady Roscosmos avy amin'ny terme Rosonoko na izy io hoe Rosonoko zany ka planeta Mars ny dikan'izany fa mody nataony hoe Roscosmos fa riny tiana tongavana amin'io indirect sous-entendu zany resaka zany de andao jerevantsika tsara ny tenin'Andriamanitra mikasika am'izay fa ao Rosia nge ny bazindreo extraterrestre reo ao ny lehibe an'zareo no mifandray ny ambony any Isaiah toko faharoa ambin'ny folo efatra ambin'ny folo moa zany Isaiah 14 Isaiah 14:12 Isaiah 14:12 ovakitsika amin'ny anarany Yehosoa Isaiah 14:12 ende latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina voaka ampianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka fireneny sady mpandripaka fireneny io io ataon'ny Rosia hoay zany zatra mbola ho ataony hoay zany mahatonga na miteny amin'ny Ukraine raha mbo afaka miaino anay azy ny Ukraine zany hoe andana miavana amin'ny Rosia fa nareo tsy ho avelandrio zany hatramin'ny farany nareo de tsy maintsy ho Rosianina hatramin'ny farany fa tsy zatra tsy possible aminareo zany tsy miteniteny foana nge Donald Trump ny teniny hoe tsy aleo nge mety hiverina Rosianina fa tsy ho amelany zany atao hoe Poutine président Rosianina hatramin'ny farany zany nareo ary za milazareo fa raha vao miala hoe Poutine de lehilahinota ny miakatra eo le bibidia am'izay c'est vraiment la bête zany mahatonga ny hoe tsy azo hidiva nareo zavatra fa melo lalana fotsiny Poutine io melo lalana an'le biby zay ho avy eo arinany izy efa tonga ny farany tsisy nazo atao tsony de voaka ampianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena ianao ara de anao anakopo hoe any an-danitra no iakarako ary any ambony kitan'Andriamanitra no anratako ny seza fiandrianako any hoe akatra any ambony tena defie dada iavay zany de hipetraka eo tendrombohitra fivoriana aho any aparany avaratra ka ny ambony any tsisy avaratra any satria ny tany any misy an'izany avaratra zany ny am'le masoandro misy aminazy ka ny avaratra zany raha resatsika miainga eo Israel ny fohibe ny tany reto ambony ty tany ty de ny avaratra raha miolotra amin'ny Israel de Rosia zay zany nge makasary tany fa Rosia ngeza be eo ary io ny firenena goavana indrindra io le atao hoe septentrion na hoe zareo avy eo avaratra zany ka eto zany ny tenin'Andriamanitra de milaza mihitsy hoe reo extraterrestre reo lay anjely ny vadika lay lasa kitana zay mitady hevitra hitovy amin'ny lay Andriamanitra marina ary midefian'io Andriamanitra Abraham io de zao any afarany avaratra izy no mipetraka any avaratra hipetraka any avaratra any aparany avaratra any afarany avaratra izy mipetraka any Rosia ny dikan'izay izany hoe
ny ilay lehibe indrindra amin'ny extraterrestre zay nanome anareo ny teknôlôjia hoe ty misy teknôlôjia rehetra sy mila anareo ry amerikana ry frantsay sy ny anglisy any amin'ny Poutine président rosiana ny maletiny mezany fotsiny nareo ny fitaovam-piadiana am-pelatany reo fa avy any amin'ny zareo angiva nareo ihany eo mahay mibloqué sy midébloqué an'io vao mainka very zareo reo fa ireo mody maty ny antony raha sanatria tsy maintsy avoaka izy teo tsy sanatria raha mivoaka Poutine ataontsika Poutine zany fa izy moa tsy izy raha mivoaka ny président rosiana zany io tena hivoaka andeha hiady de fahavoazanao anazy le izy satria rava ry zareo extraterrestre nefa ny tsy teo rava alohan'ny fotoana de zay no mahatonga ny hoe taritina mivalany rano izy hivoaka tao amin'ny toerana misy anazy io zany hoe tsy te hiady izy fa tsy maintsy miady somary lava moa le ady fa leo amin'ny manaraka indray tantarany tena momby fandeha io ady io fa efa nazavaiko ihany le izy zay fa tsy te hiady ry zareo fa tereny zava-misy am'le hoe nakekeziny amerikana ny territoiran'zareo de mataotra izy hoe anafika ny amerikana nefa ny tsy izany mihitsy fefa tonga ny fiafaran'zao de tsy maintsy mandeha automatika am'izany hevitra zany daholo io de tsy maintsy ampietsehany Rosia ka io Rosia tsy hetsika raha tsy misy zatra ampietsehana anazy ary io fihetsika nataony eo tany io ny entina nampietsehana ny Rosia hoe lasa ianao mihetsika am'izay satria Rosia de tsy hetsika mihitsiny amin'ny mahabiby anazy hiady amin'ny eo samy andro farany satria raha vao mihetsy izy ka andeha napotika ny firena rehetra manodidina anazy de tonga ny andro farany de tsy teanao an'io mihitsiny izy zany mahatonga anazy mody maty mody manamboatra firesaka io hoe fa raha Ukraine iny kosany io tsy amelany io anazy io manoro hevitra ny frantsay aza miady am'ireo manoro hevitra ny anglisy aza miady am'ireo raha anaiky ny hevitra moa nareo manoro Donald Trump moa de fa miteny hoe za tsy ady ary toizy le teninao fa maty n'ireo nareo raha vao nareo mikitikitika an'ireo tena miteny anareo mihitsiny ny fohy be ny extraterrestre zay nanome ny fitaovam-piadinana areo aneo ao Rosia ary meko anareo ny anaran'le vehivavy eo Xenara no anarany ianao ve tsy matahotra miteny zany iny dahorako zange Elia za nge tonga le hiteny aminareo hoe maiza manaraka ny marina ary manarany Elia nareo zany fa niteny hoe manarany Elia rehefa te voavonjy manarany Elia fa rehefa tsy nanaka ny Elia de tatazo ny valy nitsanga eo aminareo fa niteny anie zany nareo nge tsy te hanaraka ny mariny zay fa izy ny tompon'io teknôlôjia io profony zany izy any tonga voalohany teny ny volana Rosiana nge tonga teny voalohany fa reo amody maty fa tena mody fanina mihitsy nyreo satria izy tsy te hisehoseho zany mihitsy fa tony tenin'Andriamanitra tony nge anjarany Elia mamoaka ny tony hoe ary iny bazin'ireo devoly fa nareo aza miady am'ireo fa tsy maharesy an'ireo satria ny teknôlôjia nanananareo avy any am'zareo ka raha avy any am'zareo ny lehibe ny ao Rosia ahoana misy ny andeha hiady anareo ve zany andeha hiady amin'ny lehibe ny ao Rosia ao zany tonga na miteny hoe tsy mety ny adinareo fampetra tsara nareo tena mitenynareo mihitsy hoe tsy mety ny adinareo ady makany amitsy nareo adversera tsy azo edivany ny divanareo rehetra io ndao vakitsika ny mamarana azy ny Ezekiela 35 tiany amaranako anazy ty de afaka miditra am'izay ny telefony efa be zay ndesako zay Ezekiela 38 Ezekiela 38 de eo amin'ny 15 aloha Ezekiela 38 aleo vaketsika aloha 1 de ny 2 de ny 3 sy ny 4 1 2 3 4 daoary ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoka zay mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala igoka moa zany tena marina de mpanjaka magoka ary magoka tsitsy fa Rosia mpanjaka ny Rosia zany ty resany tia ary Meseka ary Tobala ka maminaniny amelezana azy ka ataovy hoe zao nazay ny avatompo indro avy amelanao ary goka mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala hitarika anao aka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy nitafika ao rehetra zay matoy zany taritina amin'ny masombiny valany rany tsy mety mivoaka iarainy tsy mety mivoaka atao izy ka raha mivoaka tokoa izy de tapitra ny androny loza ho anareo zay mitenin'Andriamanitra fa tonga ny farany aminareo ry devoly fa miomana ary tany fa potikinareo naovan'zareo anareo
ka izy veo mahafantatra hoe ny fivoahany andeha mely ny tany ny apotika anazy tsy hivoaka ry zareo, tsy ny marina zany, tsy mety hivoaka ry zareo satria any apara no tonga zany. De ho avy izy de amely ny israelianina fa melohany jerevantsika amely ny israelianina zay izy a andeo jerevantsika izy adolo miaraka aminy reto dolo miaraka amy zareo sinoa de reo fihina tavaratra rehetrarehetra reo a de reo tatsinanana reto a de tokony anisan'zany ny sinoa, ny inde, ny iraniana, ny arabo, ny afrikanina reo avaketsika amin'ny andinin'ny fahafiry moa reto miaraka am'zany. Andiny fadimy miaraka amin'ny persianina, ny etopianina, libianina reo zany le afrikanina reo samy mitondra pinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa. Gomera koa mba miaramilana, gomera moa de zareo any amin'ny tapany avaratra any zay zany zareo tavaratra rehetra zany atao hoe gomera zany mba miaramila rehetra de reo togarona zareo avy any farany any amin'ny tapany avaratra rehetrarehetra ny daholo zany zay a. De ny firenena maro zay miaraka aminao zany hoe miaraka amin'ny daholo zany ny firenena arabo a représente ao zany ny iranianina zany de ny représente koa ny afrikanina de ao koa ny firenena atsinanana. Ny atsinanana moa ry amin'ny bokyny apokalypsa 16 ny misy an'iny hoe nomena lalana ny mpanjaka atsinanana zany andeha hanafika any Israela daholo zay apokalypsa 16 izy iny a leo vakitsakely any mba aleo ngamany amin'ny manaraka fa aleo to atselo ny am'diny favalo andiny favalo rehefa afakandro maro de ho tiadiavina ianao raha mby any aparany rehefa tonga zany ny andro farany a de tsy maintsy tadiavina zay Rosia de ny fomba ny tadiavana anazy a modiny nataony akakeziny eo tanina manodidina anazy de taitra izy de trandizina mely io aty tsy mety aminy hoe misy eo tanina akaiky anazy zany de lohany lasa nanao hoe ho lasany amerikana tsika fa tsy manaiky a lasany eo tany tsika tsy manaiky a de niady izy nefa zahatra zay ny hoe tsy maintsy mivoaka ianao a de io ny taritana anazy zay natonga ny ely amy teny hoe tsy azonao foanana ry amerikana miadiny rosianina amin'ny ukrainianina fa io tsy maintsy lasany io ary izy de tsy afaka mijanona eo fa miomany nareo fa tsy maintsy potikany na inareo miavana aminy na nareo potikany fa tsy azo itivanareo io rosianina io tsy misy me miady aminy miatra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy me miady aminy anareo toezakeliny teny any amy raha mby any aparany de ho tonga any amy tany zay novonjenaka afaka tamin'ny sabatra ianao de tany novorina avy tany amy firenena maro any atendrimohatry ny Israely ho any Israela zany ty Rosia ty amely any Israela ary zatra efa anatin'ny lohan'ny zareo rosianina zany tsy ty israelianina reo satria izy miaraka am'reto arabo reto aitsika tsara ny fifandraisan'ny arabo sy ny rosianina porofony zany ny bomba nalefan'ny Poutine de avy any Iran ary miaraka aminy tatsinana hitatsika am'zany ny Corée du Sud niaraka tamin'io a anay Corée du Nord azafady indrindra le koreanina reo zany ny sinoa jereo tsara fa vaky ady ny otanina sy ny sinoa zao a efa tena mipatitaka mihitsy ny relation internationale satria tonga ny farany tsy maintsy mandeha manaraka ny tenin'Andriamanitra daholo am'zay zatra rehetra hoe io fa miaraka Rosia sy ny tatsinanana miaraka Rosia satria le persiana teo Iran io a hoe miaraka aminao ny persiana Iran zany resahana zany de jereo ny Afrika efa lasa miaraka amy Rosia daholo zao tsika am'teny zao tanteraka ny tenin'Andriamanitra io e de Rosia tsy mety atao nininona tsony tsy manaiky ninina mihitsy izy mody fanina be izy satria hoe tsy mety mivoaka izy ka de mody fanina am'izay mpanaovana azy am'le hoe mody mivoaka efa izy tsy mivoaka atao hoe miady izy nefa tsy miady tsy hitanao zay anaovana azy fanatrany amin'ny Donald Trump ny teny izy zany natao hoe Poutine zany président rosiana. Andiny fa 20 ianao tsara nge ty e ary ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao jerena izy zany teny zany mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka. Andiny 20 ary hiakatra amely ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao any amparany no tonga zany mimaly ianao ry israelianina izy moa ny miaranao zao raha tsy amerikana de mihotanina mimaly ianao fa tsy maintsy ho tapihan'ny Rosia ianao mazava ho azy fa matonga Rosia afaka manafika ny Israela rava i Amerika ny dikan'izay
Rava ny eo tanina ny dikan'izay. Zay na tonga ny ele afanitentany loha tany hoe miomana ireo tanina fo ravinareo. Zany mahatonga na manao antsoavo ny président rehetra maneran-tany. Zanareo mieritreritra fa tsy solution io. Fa tahaka anareo miaro ny Israel am'izao dia tsy maintsy miatra anareo io teny io. Tonga Eliana ambarany marina aminareo. Zay nyteneny dadanay tsy maintsy tanteraka ty zany na hoe Andriamanitra namorona tsy maintsy miatra ny teny. Miendra mahita lozaka mery miadala mandrosika avo. Fa raha nakoatra ny teniko angamba misy hosaintsainareo zay rehefa mahafantatra ny famarina zany teny zany no tena ndao hiaraka aminay. Ndao hiaraka amin'ny Elia. Ndao amakivaky ny abakabaka ho any amin'ny lanitry ny lanitra atsika rehefa tonga ny fotoana farany ho any hatratra ny Yahosoa ilay nanamboatra sy namorona anao mba hiverina ny aminy ilay fanao anatinao. Fojeo izy satria tsy azo lavina intsony ny teniny. Raha soa tsiketra samy teny Yahosoa any amin'izany teny zany dia avy hatratsika ary dia andrain'ny mesazy raha misy mesazy io zany ianareo zay ny fanamarana afaka miteny sy miresaka daholo nareo amin'ny Eliamo zao any amin'ny faritry ny Amerika sy amin'ny toerana sasany mazava ny andro any amin'ny faritry ny Inde any zao fa alina be ny andro any amin'ny faritry sasany any zao vao manomboka me maraina ny andro ao zao manomboka me alina ny andro samy manana ny azy daholy fa zay mba maheno moa zany maheno, zay tsy maheno tsy maheno fa atao akory moa zany fa matoa zay miaritra eto ny manambara an'izao famarinana zao dia fitiavana ny tia-monjy antsika eto ny amin'ny andro farany ity ary tsy asakanina tsony teny fa tsy manao na inona na iny ava tompony maro raha tsy milaza ny heviny ampamina ny mpanompony ka efa nilaza zay nilaza Elia nanambara Elia anjaranao ny mieritreritra sisa ignane mba hiain'ny teny ianao ka hitodika amin'ilay mpamorona anao iayavano anarany Andriamanitra Abrahama ary Yahosoa ilay nirahany maiza mitodika any amin'izany. Daholo fa dia jerentsika raha misy telefôny nato fa rehefa tsy misy moa zany dia faranantsika eo zany fa dia efa naheno daholo moa zany dikan'izay zay aloha dia mbola tsisy misy question. Tsy misy fanontaniana aloha zany hatreto fa angamba moa zany dia nilasa saina daholo io raha le fampianarana hoe inona ty teneninao ty zay aly ambarina kina moa no atao fa zay ny fahamarinana zany zay ka manoloana zany dia efa voalaza ny soratra masina fa tsy maintsy Russie miakatra farany eo mangina daholo ny rehetra ny dikan'izay efa toromarika ome any Amerikana hoe tena ravan'ireo nareo raha vao mikitikitika andreo fa tena mananatra ery tena potika andreo amin'ndray mpimaso nareo fa tsy fantatrareo ny fitaovam-piadina andreo hafa ny andreo tena mitenareo ohatran'ity lehibe ny fitaovam-piadinana anandreo dia mapotika anareo iny tena meko mihitsy ny lehibe ny ohatran'iny fa misy eo amin'zareo Rosia zahatra io fa tsy fantatrandreo mihitsy io inona io fa zay mahafantatra an'io zay atreo ihany ny azony teneniny dia azony Elia teneniny fa dia ampiaravanareo rehetrarehetra io zahatra ohatran'io fotsiny zay natonga nananymendisy hoe avy aiza moa ny teknôlôjia io avy aiza moa ny fahaizana nanananareo fa misy tompony ane io reo extraterrestre reo nanomean'io anareo nefa ny lehibe ny zareo ao Rosia no mipetraka ao mibazana ivy aminareo dia adalaka izy indray dia hompitenareo zay olombelona kely iny dia napotika anazy aminareo zay fotsiny dia tokony fantarinareo any amin'ny Rosia ny fitaovam-piadinanareo any ny tena hipetrahany ny tena force rehetra any Rosia alazaiko anareo ny problème ny zareo dia tsy nareo Amerikana tsy nareo Frantsay tsy problème ny zareo zany fa ny problème ny zareo dia Yahosoa ho avy io sy Elia zao tonga zao problème ny zao Elia tonga zao satria tsy teny mihitsy le hoe ho afitra ny olona ka ho afaka amin'ny fahotana ka ho lasa tsy manao teny tsony tsy teny devoly zany resaka zany farany zay alina ny tanteraka mihitsy zany ary tsy teny hatramin'ny farany zany ka tena ala ny devoly mihitsy zany Elia zany efany zay mihitsy moa ny tonga avaoko ty andrava azy ka aza mananatra anao zay aza mety milahatra amin'ny devoly eny fa izy ny mankalana ka raha ianao mankalany Elia dia efa devoly zany iny plasinao dia ho avy any aminao tsy mety rehefa izay ny tadiavinao ka aza milahatra miaraka aminao fa manoro hevitra any efa mialahy amin'ireo dao any amin'ny Yahosoa dia mbola misy ny fotoana dao anatona ny Yahosoa
meko anao daholo ny tena Andriamanitra zay zava-marina zay tsy mieritreritra. Ny eny mahita lozaka mery ny adala mandrosoka vo. Metinareo saintsainareo sy dinianareo zany teny zany mirary sonareo Elias satria efa tsisy moa zany fanontaniana dia ampy zany zay ny teny. Amarana ny teny koa teo amin'ny adiny roa teo zany tsika niarany amin'ny fampianarana. Mbola misy toy zay ny manaraka fa aleo toy izay tsika manaraka an'ireo fa efa betsaka zay foteny zay ary azo lazaina mihitsy tena efa ampy ho an'izay nanaraka, misy ho saintsaina ho an'izay nandeha, raha soatsika samy tena soa ariva afakytsika. Sotra betsaka tata malay avany amin'izany teny rehetra zany. Ny angatahako aminao ara dia mba hitodika ny fo sy ny saina sy ny eritreritra ho any aminao. Amantatra fa tena mpamorona ianao ary tsy maintsy miatra daholo izay niteneninao. Ary efa nanome porofo tsy azo toerina mihitsy ary tsy maintsy hitranga zay efa nambara teto. Ary efa misy arany efa miseho famantarana daholo zany rehetra zany hoe higadona ny farany. Dada malala iavao, amarino mandrakariva ny teninao ho voninahitry ny aranao masina anie zany. Ary aoka hiseho ny hatsaranao ho fantatra fa tena mpamonjy ianao ary mpamorona. Migadona ny farany, manomboka ny fandravana, mandeha ny fanapotehana ary miditra ny fandringanana, miditra ny areti mandringana, miditra ny fanapotehana ary tsy azo sakana intsony reny. Dada iavao, efa voalaminao ny ireo sy ny fotoana ary tonga zany ankehitriny. Afaingano ny zavatra rehetra. Fa na izay ary efa mba maika hody dada Maria iavao ho any atratranao. Voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa nanovana an'izany vavaka rehetra zany. Halleluja. Amen. Dia zay zany ny fiarahantsika indray tamin'ny teny ity. Mirazy soatsika samy teny Yehosoa. Mbola itoy io fampianarana io zany fa ampy aloha zay mbola toizaka izay amin'ny manaraka dia samy teny Yehosoa ho amin'ny manaraka indray.